Atodinomby nosoratan'ny Lotara Valomanana. Tiako ny mampafantatra anao fa efa arako tsara daholo ny programanareo. Dia efa mampitandrina anao mba tsy kitikitika azy fa tsy efanaraka tsika. Tsy fomba fiasako izany e. Ianao no mila mitandrina mafy. Tsy atoronao amin'izany efa haiko ny tokony ataoko. Fa raha sanatria misy ny mahazo azy dia miala tsiny aminao arivo. Aza matahotra e. Tsy ho voakitika akory ny olona raha samy manaja amin'ny fifanarahantsika. Ampatsiahiviko hatrany anefa ary naty fa ny asa ny zava-dehibe. Ary eo ka tsy ho adinonao fa tsy kestion anaraina roa hetsy ny resaka eto fa vola be antapitra isan'ny maro mihodina ao anatin'ity afery ity. Mampitandrina hatrany fa tsy tokony hivoaka eo amintsika telo mihitsy izao resaka izao. Zasy ianao ary patron Gabi. Raha ny mahakasika ny olona mahasarotiny anao indray, patron Gabi mety hamono azy fa tsy zavelively. Manara-maso izay ataonao rehetra mantsy izy. Mahatoky aho fa tsisy resaka hiparitaka izany eo. Izay zany e. Matoky anao miankina aminao ihany ny mety hahavelona na hahafaty an'io olona io. Izay, tonga masika any aminao any ary hariva. Saina, misy vehivavy miandry anao amin'ny salle d'attente ao. Ampidiriko? Vehivavy zary Darly? Tsy fantatro fa zao mihitsy izy vao hitako Reko ny antsolona tamin'ny finday izy teo dia zany momba an'izany zavosoa izany ny resaka resahany tao. Zavosoa? Eno fa tsy haiko na misy ifandraisany amin'izany ny resaka ao ataony aminao na tsy Ampandrosoa ary izy e. Okey ary. Miarahaba tompoko. Miarahaba anao, mahazo seza. Nisaotra, madamina te. Raha tsy diso ianao le hoe Saina. Ie, izy indrindra. Fa ahoana ny nafantaranao Vao avy any Tomasina ny tonga eto Brickaville dia mitady olona afaka nampy araka ny fanadihadiana kely nataoko dia ianao mihitsy ilay olona tediaviko. Raha neto anivra ny Brickaville mantsy ray laza fa aty aminao ny toditodon'ireo olona manana olana saribahana tahaka ny angadinao mantsy hono izany. Nitady ny marina sy ny miafina. Amin'ny ankapobeny aloha ny tena ilain'ny olona dia ny ratsy voavahan'ny polisy ka apetraka izy ireo isan'ny dossier classé. Ka ento ny resaka ao fa mianao Ahoana re izany Izany hoe ratsorina nisy nakakeriny ny zanako vavikely vao 3 taona. Nantaliany anarany ary tsy iza fa le vadiko taloha ihany nakakeriny sy nitondra azy aty a Brickaville. Vadinao taloha? Dia inona ny takalo andrasany avy aminao? Hatreto aloha mbola tsy fantatro mazava izay tena tanjony fa vao teo mihitsy izy ny antsoa fa hoe ho avy any amiko izy anio alina. Anao inona any aminao? Tsy dia haiko loatra fa raha ny filazany dia hoe anao fifanarahana amiko hono. Fifanarahana? Raha azoko tsara izany tsy zanany le zaza? Mazava ho azy fa tsy zanany. Fa ny tena ilaiko ny fanampianao dia io fotoananay raha alina io. Olon-doza tsy mihoatra ny hamono mantsy izany lehilahy izany ka tena mampatahotra loatra ny eo aminy. Indrindra tsy fantatro ary mety tsy ho azo kekena velively ny zavatra ho takiany amiko. Ho takalo ny fanotsorana ny zanako. Nefa tiako ararotina amin'io fotoana io koa ny fanalana ny Nathalie eo ampelantanany. Fa efa nilaza taminao nga izy hoe ho avy miaraka amin'ilay zaza? Tsy nefa inoko fa ho azonareo atao tsara mamandrika azy ka ho voavonjy mora foana ny zanako. Andraso, reto meko anao avokoa ny vola rehetra aty amiko. Reo, rehefa azonao ny zanako dia omeko anao avokoa izay rehetra ho takianao amiko. Reko izay. Tsy manakolazaina aminao ankoatra ny hoe hiezaka anao izay azoko atao mba hiarovana ny ainao sy ny zanakao. Omeo any info rehetra fa andefa olona hijery sy hanara-maso akaiky an'izay
ity io ny laharana telefonako, io koa ny anaran'ny hotely ary ny laharan'ny efitra misy aho, amin'ny valora latsy diso ny ora voafaritra fa hatongavany. Voaraiko reto fa mahazo matoky ianao. Ialdo mpiara-miasa akaiky amiko mihitsy no alefako ijery sy anara-maso ary indrindra hitandrony ianao raha sanatria mitombina tokoa ny ayahanao momba n'izany vadinao zany. Raha tahiny ka isy moa ny hirika ahafahana mamandrika azy, mazava ho azy fa iantso ahy Aldo ary tsy maintsy andefa renfort anampy azy a. Misaotra Melo, matoky anareo aho. Ialdo moa ny anaran'izy teo. Zay indrindra, aza manahy ianao fa olona efa ampitraikefa amin'ny raharaha toy izany Aldo e. Na zany aza miangavy anareo mba ho mailo sy hitandrina mafy. Araka ny voalazako teo manko dia tena tsy misomonko izany lehilahy zany. Efa nandrara tsy hampandremy polisy izy, ary izay indrindra ny antony hatongavako eto satria inoko fa tsy mbola fantany fisianareo. Averiko ihany hoe mitandrema mafy arak'izay azo atao. Nanahoana ihany le resaka ao sy le vehivavany-keo ry saina? Na te moa le anarany? Na te. Lazainy fa nalainy vadiny taloha kely noho ny zanany vavy kely telo taona ary ho avy eo naminy ao amin'ny hotely misy azy io lehilahy io anio alina. Natahotra mafy ary tena 14 mihitsy raha vehivavy fa tsy mitsitsy ary tena tsy mamela mahazo mihitsy hony zany rangahy zany a. Tamin'ny valy teo ny ora voafaritra fa natongavany. Dia izay zany ny antony nandefasanao any Aldo any amin'ny hotely io? Mazava ho azy. Efa nafarako mihitsy marinana baviny fa mety alindalina mihitsy Aldo vao tafiverina. Raha zany azo antoka zany fa efa perinasa tanteraka izy zao. Efa mivalo sasany mantsy zao. Miandro ny antso avy any aminy mihitsy io mialohan'ny andraisako ny fepetra rehetra e. Vitany Aldo io e. Ampafirin'ny afera efa natrehany zany. Raha izay fidinany fotony amin'ny raharaha fakanakeriny toy izao, ataoko fa angadiny Aldo zany e. Oay, andraso aloha fa commissaire Romile tia miantso anaty. Allô? Mihaino anao commissaire? Ahoana tsara hoe commissaire maty? Zany ve? Ok, ho avy any aho zao dia zao. Fa ahoana hony e? Taony ova be tampoka teo ny endrikao. Loza, maty nitsy namoany teny andalina ho eny amin'ilay hotely aloha ny Aldo. Madamina te, inona ny tena zavanitranga mariny? Tsy fantatro mihitsy fa ny azoko lazaina dia mbola tsy tonga taty amiko izany Aldo io arivo io raha ny fahafantarako azy. Mbola teny an-dalana ao atiziny nisy namono. Elakelatra ny 100 metatra miala amin'ity hotely toeranao ity ny namonoana azy. Ary tamin'ny tsato-kanso roa eo amin'ny tendany. Ary le vadinao nanao ahoana ihany? Ny andray za saingy tsy tonga izy. Tamin'ny valo ny fotoana meny aka nefa izao ary andro efa amin'ny 1 alina. Azonao antoka zany fa io vadinao taloha io no ao ambadiko zao. Tsy salasalany izany e. Fa ny tsy azoko dia hoe tamin'ny fomba ahoana ny nalalan'ny programantsika. Mahagaga. Zavatra ohatr'izao mihitsy nefa nanafarako anareo mba hitandrina mafy. Eny efa any amin'ny tranompaty zao ny razana. Raha ny filazan'ny commissaire Romile dia hoe miandro ny fitoriana hipetraka izy ireo dia hanomboka ny fanadihadiana. Dia sanatrika ho voaroroy amin'izao raharaha izao koa ve Mazava ho azy. Kanefa tsy misy antony tokony hampatahotra anao raha toa ka tsy mahalala ny inona momba n'izao von'olona izao tokoa ianao e. Ka ny momba ny Nataliana eny tena mampanahy be ahy e. Efa nandrara tsy laza amin'izana amin'iza mantsy ilay tsy vanina. Ary efa fantatry ny polisy zany momba ny fakanakeriny anjanakao? Hatreto dia tsy misy afa-tsy ianao ny anakinako ny momba n'izany. Ary raha mety aza dia oka tsy ho lazainao amin'izareo mihitsy zany. Na zany aza dia miororo loatra fa tsy mitombona mihitsy ny amin'ony avy hatrany anjanakao e. Engane, mivavaka ao azy Avelako ianao fa andeha hijery ny razana any amin'ny tranompaty aloha. Efa amin'ny 12 sy efany alina zao. Ho hitantsika eo ihany ny toyany e.
ahoana ny hevitry patrogabi amin'izany? Fantatro tsara fa nanantona izany bandy atao hoe sain izany na ty tsy fantany mantsy fa manara-maso azy efa relazara teo fa io bandy io ny tsinga fiasa indrindra raha eto anivorano araka ny anara-petany hoe passe-partout raha ny marina sady tsy polisy le reny tsy detektivy privé saingy tsy ao mifanalavitra amin'izany ny fandraisan'ny olona azy anisan'ny nanantonany naty azy izany. Everiny fa tsy mahafantatra an'izany angamintsikako. Izay nataony tany tsy raharahako fa ny fantatro dia mila voajatrano ny fifanarahana. Efa nampitandrina azy ihany mba tsy hitantarana inona na inona amin'ny olona saingy noho ny amafisan-dohany dia izao ny vokany. Mahatoko ny fanapa-kevitra andraisinareo na izany zao ka tsy hitarina lava loatra mitoy an'izao famononana alito zao so hanimba zavatra. Mazava ho azy. Saina ve ny tediavinao? Izy indrindra. Ay, io anoloananao io nge mibiraony e? Misaotra. Midira. Salama ianao. Mahazo seza. Ianao le saina na passe-partout? Izy indrindra mandray anao. Inona no azoko atao anao? Fantatra ianao. Fantatro koa fa nandalo teto aminao na teo maly. Rivo. Raha azoko tsara zany dia iraka madamina te ianao. Tsia. Tsy zany mihitsy. Tsy zany raha teo ny antony atongavako eto fa zavatra hafa mihitsy e. Mihaino anao ary ahy e. Efa nahita na nahareny anarana hoe Zafisoa ve ianao? Zafisoa? Eny e, efa nisy fotoana nahenoko an'izay ihany. Fa ahoana? Tsy zany mantsy fa ahoana re zany e. Raha ny marina saripady loatra le izy dia tsy tiako so isy olona hiditra tamiko ka ho reny ny resantsika. Eny fa na dia ilay sipa kely mpiara-miasa aminao teo iny ihany aza. Fa raha tsy mampaninona anao aleo mba tsy atao ambirao anao tsika no miresaka e. Inona ny tian'le ty atongavana? Tsy mahazava. Okey are. Tsy olana fa hoentiko atsy amin'ny hefitra ilana atsy ianao. Manarahana ahy. Ka ento malaky ary ny resaka ao fa efa nataoko tsara hidy ny varavarana e. Okey, tsara be zany. Ary ataovy ambony avy hatrany ny tanana fa basy voafahana ny manondro ny lohanao. Tsy azoko. Miala tsiny fa tsy maintsy hisava ny birao anao sy ny efitrano rehetra ato e. Omeo any lakile rehetra. Aingana ianao? Ao am-posiko ao. Aisa. Ambay akako azy. Ary mitodiany amin'ny rindrina e. Aisa. Hoay le ty e. Ohatra ny tselatra ny sotonany an'le basy tety an-tanako. Aza mihevitra ny anohatra tsony fa efa any aminao indray zao ny todika ny vava-basy a. Alatsao eo ambany daholo zay rehetra any aminao any. Malaky. Okey. Ity ny portafay. Ity ny finday. Reto ny vola rehetra ty. Zay. Okey. Napetra moramora teo an-dadabatra le basy rehefa avy nesoriny ny bala rehetra tao anatiny. Raha zany mety afaka hiara-iasa ihany tsika. Raha azoko tsara dia ianao zany nankakeriny ny zanako madamina te. Zany hoe ianao le vadiny taloha. Ha? Tsy azoko. Fa nanomboka oviana indray hono na teny nananjanaka. Dia nanomboka oviana koa kialiny ny nanambady. Aza vao. Zao vao azoko fa tena nampiasony na te indray ianao ary lainga avokoa ny tantaraina anao tato. Sofa reko zay. Ary raha zany sahako milaza aminao fa iny vehivavy mihitsy no namonina fatany aldo mpiara-miasa aminao. Azotsika resana amin'ny fotoana manaraka izany fa hono a. Iza le Zafisoa nolazainao fa antondianao aty amiko ary saika hisavanao ny tranoko sy ny biraoko mihitsy.
Angamba tsy misy antony tokony hanafenana zany aminao satria hitako fa ho afaka hiara-iasa amiko ianao. Raha ny marina, lehilahy manandraraha amiko zafisoa. Voalaza fa eto brika villa ny fonenany ary tady info momba azy natongavako eto satria ny hoe veriko fa mahafantatra azy ianao. Efa herinandro izay tsy mbola nisy vokany ny fikarohana kanefa tena raha maika ny ilako azy. Inona ny antony hitadavanao an'io olona io e? Izay ihany aloha no azoko ambara aminao e. Io ny larako dia tsy hoe rehefa manakolazaina momba azy ianao. Izay fa andeha. Dre, fa inona ny tato? Fa inona ny nampiritona an'ilay rangahy iny? Misy zavatra tsy mazavazava mihitsy ifandraisan'iny olona iny amin'ny madamina te. Tiako raha an'io dia an'io ihany ianao dia manomboka manara-maso azy. Ireo navelany ao an-databatra ireo daholo ny taratasy momba azy e. Oke, voaray izay e. Fa saika nilaza taminao fotsiny aho hoe ny antso any tany amin'ny hôpitaly fa tsy maintsy alevina androany hono ny vata mangatsiaka ny Aldo. Zany ve? Mazava ho azy fa tsy maintsy ao amin'ny simitiera ihany ny andevenana azy e. Izay no lazainao amin'izy ireo. Ary mba efa nanahoana ihany marina ao? Hatreto aloha dia tena mbola sarotra ny ampionana sy hanamboatra ny sainy e. Normal raha teo izany satria i Aldo no mba sisa fianakaviany. Mbola tanora loatra koa marina e. Vao 12 taona monja ange iny e. Mampalahelo. Manomboka eto dia tsy maintsy ho raisitsika tanana ny momba azy manontolo e. Lazao izy fa hiaraka ho any amin'ny tranopaty telo rariva. Oke zany e. Fa oe, efa mivaly sasany maraina sahady izao. Lasa aloha. Etiko izany reto taratasy reto a. Iza moa ny anaran'ilay olona rahako maso teo? Rivo. Ay, Rivo. Lasa aloha zany e. Jiazoko fa ahoana nafantaranao an'izany? Tsy zany aloha izao ny zava-dehibe. Ka inona ny fanazavana azonao aroso amin'izany? Mba nisy marina ihany ve reny sy ireny sa dia tena hoe lainga zato isan-jato? Eny e, ekeko fa nandainga taminao tokoa. Tsy maintsy nanao an'izany satria haiko fa raha fantatrao ny tena zavan'izy azoko antoka fa tsy nanaiky hanampy akory ianao. Ny tena marina mantsy tsy mbola manambady tsy mbola nanambady ary mazava ho azy fa mbola sy manan-janaka ihany koa. Olo tiako taloha ny nandrahoana azy sy nikasa eo amiko omaly alina. Izay no antony ilaiko fanampiana avy aminao. Saingy indrisy fa ilay olona natao hiaro andray no maty voaloha. Sura ve ianao fa tena marina avokoa izany zavatra lazainao amiko izany? Haiko fa tsy dia miasa saina loatra ny aminy komisera satria hatreto dia tsy misy mahafantatra izay tena fianakaviany ankoatra ny Marina anabaviny. Marina raha teo zazavavy vao 12 taona monja ka tsy afaka anao ninina manoloan'izao zava-misy izao e. Mazava ho azy arak'izany fa tsy nisy ny fitoriana. Kanefa aza matahotra ianao fa zany anao an'izany rehetra izany amin'izay fotoana mamety azy e. Raha ny amin'izay aloha ialako tsia fa tena tsy misy hidirako araka ny efa voalazako teo mantsy dia izay olo tiako taloha izay no azo antoka fa namono azy. Izay fa andeha e. Efa any aminao ny larako dia atsoa fotsiny ary rehefa vonona ilazy izay tena marina ianao. Tsy azoko fa marinina ankoatr'izay efa nitantarako teo mbola tiana ho fantatra e. Izay fa lasa e. Allô, Darly, efa misy azonao lazaina ve ny momba ny Rivo? Ie, io maraina io izy tao amin'ny restaurant fino hitako fampiresaka tamin'ilay lehilahy atao hoe Gabi. Izay voto atin'ny resaka izy ireo tsy fantatro fa reko voatonontonona tao fotsiny ny anarana hoe Zafisoa. Torak'izay koa ny anaran'ny Nate. Andraso fa alefako aminao ny anaran'ny hôtely toeran'izay rangazay e. Oke, misaotra. Gabi moa ny anaran'izy teo? Eno a. Raha azo atao dia fantaro misy kokoa ny momba azy mialohan'ny ionako aminy e. Vao amin'ny 6 sy efa maraina manko izao. Fa ezaka e.
Monsieur Gabi, Odry, fa ahoana no nahafantaranao asan'ny toerana misy ahy? tsy mbola fantatrao anga fa mpitadiny miafina rehetra no asako e. Kanefa tsy midika akory izany hoe miafina ianao. Raha azoko tsara zany, ianao le saina aminy. Voalazanao. Raha le anarana aloha efa reko matetika e. Saina. Pasiparito ihany koa ry zalahy. Ka inona ny ilainao ahy? Tiako no milaza aminao fa mahafantatra tsara ny atondianao eto Brickaville ary hanampy anao amin'izany indrindra aza ny atongavako eto raha mifanaraka tsika. Zany ah. Eny e. Fantatro fa efa samy nitonantonana tany aminao tany na inona tena irivo. Haiko fa ianao no naniraka ny zareo e. Ny marina kokoa nikariko an'ilay lehilahy atao hoe Zafisoa eto Brickaville ny nanaramanao azy ireo. Fa ny mahaliana ao anatin'izany dia hoe inona ny antony ikarohanao azy. Aza manahy ianao fa lehilahy matambava no miresaka aminao e. Tsy mila misahirana manakombona ny vavoko tahaka ny nataonareo tamin'ny Aldo akory ianao. Raha iresaka momba ny Aldo ny antony nahatongavanao eto ah. Miala tsiny raha ilaza fa diso adresy ianao. Eny e, tsy mbola zany zao no resahantsika fa inona ny azonao amaliana ny fanontaniako teo? Tsapako ny famaizanao amatatra ny tsy ambaratelonay kanefa ialako tsy ny fandroany fa tsy mbola zao ny fotoana ahafahako milaza zany aminao. Ok, tsy olana fa omeko fotoana eritreretana sy andinihana tsara ianao e. Haiko fa tapoka taminao ny fahatongavako ka tsy magaga raha mbola tsy misy ny fifampitokisana. Io ny laharako dia atsoy ary efa tena tapa-kevitra ny ara-iasa amiko ianao e. Zay fa lasa, efa amin'iray tolakandro sahady zao. Ahoana Gabi? Nomeko fotoana nieritrretana ihany garainina dia fantatra aza hoe tsy maintsy antso ahy. Samy avy ny Tomasina daholo ihany anga izy telo reo e. Izay indrindra, hitady an'izany lehilahy atao hoe Zafisoa izany no atondian'izy ireo eto Brickaville ary noho izany afery izany mihitsy no antony nahatongavany natesy rivo tato amintsika. Mazava ho azy fa mbola izany ihany koa ny antony nahafatany Aldo. Mba jereo kely izany olona mandondony izany azafady. Monsieur Rivo, mandroso ianao. Avelako aloha nareo. Misy vaovao anga? Ny ametraka an'izany fanontaniana izany mihitsy izao ny atondihako aty aminao e. Toy n'le resantsika ankeo marainy. Raha ny vaovao aloha misy tokoa ary tena ilainao mihitsy ny mahafantatra azy. Zany ve? Hitanao ihany nga ny toerana misy an'ny Zafisoa? Tsy mbola zany mihitsy. Fa zao, mahafantatra ny olona manaramana reo sy naty aza matahotra ianao fa tsy mbola nanantona azy ahy e. Sarotra amiko raha teo ny anao an'izany. Afaka mifanaraka nefa tsika raha lazainao aho hoe inona marina ny tena antony ikarohanareo an'io olona io. Eny e. Marina tokoa aloha fa voakaramo izay. Fa raha ny valy ny fanontanianao, tsoriko fa na izaho koa aza mba tia fantatra an'izany saingy tsy nilaza n'inona momba an'izany patro. Mitondra Zafisoa velona eo anatrehany ihany ny asanakinina taminay. Izany hoe Toy izy ny teninao? fa tena vonina ny any ampy marina ve aloha ianao e? Inona moa ny tokony hanakana amin'izany rehefa mifanaraka tsika e? Ny tena marina mantsy telo tapitrisa ariary ny fanarahanay tamin'ny lehibe. Ka tsy mampaninona ny manome anao 500 isan-jato raha afaka miasa ho ahy ianao. Ok, mazava izany. Mahatoky anao izay ny androany fa mifampiantso ihany e. Ndao ary, dia aoka mba hifampita vaovao hatrany. Reko avokoa ny resaka reo teo. Dia ahoana ny hevitrao? Tsy azoko mihitsy ianao ty. Nilaza ianao fa hiara-iasa amin'ny vatana amin'ny Gabi nefa ny tao lasa hiara-iasa amin'ny Rivo indray. Ay ve, aza taitra ianao fa anjarako ny mandamina an'izany. Asaivo miomana fotsiny ny marina fa hiaraka hanatrika ny fandevenana ny Aldo any amin'ny simitiara tsika izao arivo izao. Efa amin'ny telo sasany tolakandro mantsy izao. Ok ary. Ka ahoana ry nate? Vonina ny tantara amin'izay sa mbola misy fotoana kely eritreretana?
tamin'ny 6 maraina ny alako teto efa amin'ny 9 zao ataoko kosa ngamba fa ampinanapahanao hevitra zay ora maromaro zay a zay Starly aza efa avy nanatrika amin'ny fandevenany any Aldo tany amin'ny cimetière. Efa nilazaiko anao avokoa izay rehetra tokony ho fantatrao dia mbola inona ihany. Efa hoe olo tiako taloha nikasa eo amiko alina ka izay ny antony ilako mpiaro avy aminao satria nandrao anahy izy. Raha ilazanao aho hoe mahafantatra tsara amin'ny fifandraisanareo sy rivo, indrindra moa ny afery ifandraisanao aminy. Inona ny fantatrao? Ny momba ny zava-soso ny firongony. Fantatro fa voaheraka hikaroka izay misy an'izany olona izany nareo. Raha azoko tsara izany dia efa tany aminao koa rivo. Ka na tsy tany amiko azy izy tsy maintsy fantatro foana izany e. Ka ahoana? Efa haiko angely izy saingy ianao mihitsy tsy tiako hanafinjavatra amiko e. Fa mahafantatra an'izany olo izany nga ianao? Tsy mbola. Saingy tsy ho ela dia ho fantatro izy ary tsy maintsy izany ahita azy voalohany satria efa manana info matevina momba azy. Eny e, tsoriko fa efa herinandro izay nikarohana ny zava-soa teto Afrikaville kanefa mbola tsy nahitana mangirana mihitsy. Roa tapitrisany fanarahany tamin'ny patro ka azoko atao manome anao ny 700 raha mifanaraka tsika. Ok, mazava izany. Tsy ho ela dia hiara hitan'izany rangahy izany tsika saingy oka tsy ho araka rivo hoe miara-miasa amiko ianao a. Mazava ho azy. Fa hiverena kely no momba ny Aldo e. Inona ny mbola azonao lazaina? Ataoko fa efa fantatrao avokoa ny zavatra rehetra nafeniko. Matsikaiky ihany fomba fiasanareo sy rivo reto ka. Tena marina moa. Samy mihevitra mantsy nareo fa mahafantatra ny zava-soa. Ianao moa nahavatra namoron-dainga amiko mihitsy mba ahazoana manadiady mangina ny mpiara-miasa amiko. Vadiko taloha hoe zanako hoe fakanakeriny sy ny sisa. Kanefa raha ny marina dia ny amotipototra ny Aldo aty amin'ny hôtely misy anao ny tanjonao tamin'ireny fotoana ireny. Ny kasa haka renseignement tamin'ny Aldo ianao so mba mahafantatra ny zava-soa tokoa izay. Rivo indray nahavita nanambana basy mihitsy mba ahafahany misava ny trango sy ny birao akony. Tena mahatsikaiky. Marina izany kanefa raha ny antony nahafaty any Aldo tsoriko mazava fa tsy misy idirako felifely. Averika ihany hoe tsy tonga taty amiko akory izy alina fa mbola tena an-dalana ho any amin'ny hôtely ny nahafatesany. Asa mety hoe rivo angamba namono azy satria tsy tindra fantany hoe izany mahafantatra ny zava-soa mialoha. Ho fantatsika mian-dalana ihany izany rehetra izany fa izay aloha ny anio e. Amin'ny 9 sasany hariva sahady izao. Lasa efa mazava amin'ny fifanarahantsika teo a. 700. Ok are. Io ny kafe raha isotro ianao e. Sa efa sakafo maraina? Tsy mbola ka. Ary tonga aloha be ianao izany androany a. Satria fantatro fa mila mifanampiako ianao. Misaotra. Dia izay le izy e. Raha ny marina dia niaka renseignement tamin'ny Aldo ny tena tiany naty atao. Ny antony tena nahafaty azy ny tsy fantatra e. Marina ny tena mampalahelo e. Tena matimaty foana ohatry ny valalan'ny samborim-boka ilay mba mpiahy azy hatr'izay. Andraso aloha. Rivo tia miantso ity. Efa misy vaovao ve? Izany miantso anao rehefa misy izany ka. Ok. Otry. Tia miantso ity koa ary gabiko. Allo, mitongava aty amiko ianao anio 9:05. Ok. Tapa-kevitra atao ihany ngam ngarainy. Fa inona mihitsy ny tena tianao atao ty e? Iza amin'izy telo ireny rahanao? Na te sa rivo? Sa gabiana niraka azy roa reo? Reo olona tany sainao ireo dia samy mikatsaka ny tombontsoa manokana ho any am-paosiny avokoa e. Ary eo anelanelan'izy ireo no misy ahy amin'izao. Ty le kaopy fa misaotra. Apetrao eo e. Fa izao ry saina. Tao anatin'ny 420 ora izao dia nanao fanadihadiana teny rehetra teny aho. Dia ahoana? Iza hono le zava-soa? Tsy fantatro mazava fa le zavatra hafahafa tehiriziny ka mahatonga azy miavaka amin'ny rehetra no nahenoko sisiony resaka. Zavatra hafahafa? Dia tehiriziny ahoana koa? Efa nisy fotoana ve ianao na eno teny hoe egasispil na hoe atodin'omby
atodin'omby ozy tsika malagasy atodin'omby hoe eno a atodin'omby. ka tonga eto a araky ny antsonao any keo amin'ny 5 ora katrokaraky mifangatahanao zao. dia namarina fotsiny raha tena afaka nampy amarina ianao na zanatra tiaka fanasy andaniny fotoanako fotsiny. Inona ny mampanahinao na ny antony ikarohanao any zafisoa aza nge efa fantatro inona nyfantatrao na inona tesirivo aza mantsy tsy nampahafantariko an'izany mihitsy. ny atodin'omby izay nono maro fa mitondra rena sy fanambinana lehibe dia lehibe tokoa ny fitehirizana azy. Ny fiompiana azy nga moa rano marimarina kokoa fa ahoana no tsy efa nilaza taminao ve afa mpikaroka an'izay rehetra miafina ny asako asanay moa zany ary raha mbola misy aza ny zavatra tsy tianao haiko dia tsy maintsy ho fantatro ihany zany na dia afeninao hatrany amin'ny lalina indrindra aza. eny tsy apaka avy amin'izany fa mety ifanambina ihany ny fiaraha-miasa. ka lazao ary izay tokony ho fantatro inona marina zany zavatra izany ary inona koa ny misy tery finosiny. Eka zao ary hitako fa olona kinga sy azo itokisana ianao ka tsy mampanina ny mametraka anao isan'ireo mpiara-miasa amiko amin'ity averan'iray mandeha ity. Olazaika anao izay tokony ho fantatrao ka atongo lany tsara ary ny sofina. Atodin'omby eka zay spilina ho ny frantsay rizoara kosa ny ilazan'ny siantifika azy. Araka ny filaza dia zava-mananaina izy io ary avy eo ambavan'ny omby ny voahany. Voalohany izy ary manana endrika somary boribory tahaka ireny voasary ireny. Ny mampiavaka azy amin'ny karazam-biby rehetra dia le somary boribory endrika ary tsy ahitana na inona ankoatra ny volo ny vatany. Izany hoe tsy ahitana vava na maso na zavatra sahala amin'izany ety ivelany fa volo avokoa mandrakitra ny tena manontolo. Sarotra hita ny atodin'omby ary tsy ny olon-drehetra no afaka manana azy satria omby iray izay ao anatin'ny ray alina ihany no mety ahitana an'izany. Tsy fantatra mazava izay misy tery finosiny saingy kisokajiana ho isan'ny zava-masina izy. Fa ny tena mahasarobidy azy dia noho izy io inona fa mitondry harena sy fanambinana goavana ho an'izay manana anjara iompy azy. Mahazava ho azy anefa fa araka ny mahazava masina azy dia betsaka ny fomba sy ny fady tsy maintsy hajaina raha te hahita tombotsoa avy aminy. Raha azoko tsara zany aka ny atodin'omby eo ampelantanany zafisoa ny tena tanjonao satria ny fananany an'izany biby izany na tonga azo mpanan-karembe. Mazava ho azy kanefa raha ny fahitako an'izao toerana misy anao zao inona tsony hono mbola ilainao an'izany nao marina tsy mbola renao nga le fitenenana hoe raha ntsiry ny arena sy ny voninahitra ka arakaraka ny sotroana betsaka maika mampangetaheta. Azoko fa ny fanontaniana manitikitika dia hoe ahoana ny nahafantaranao fa miompy an'izany atodin'omby izany zafisoa. Joroko aminao aloha fa efa taonany maro izany biby izany no nitadaviko sy nanaovako fikarohany. Roa volana lasa izay niseraka ny tanterahako tany Andilamena. Tany naharenesako tsilontsofina momba an-drangah io satria raha ny marina dia tany Andilamena no nahazoany zafisoa an'le izy. Mahazava ka omeo ary ny info rehetra momba an'izany rangahy izany mialohan'ny hidirana amin'ny fifanarany. Raha ny ankoatra an'izay nolazainy natesirivanao tsy misy tsony ny azoko lazainy. Raha ny makasika ny fifanarahana sy ny fitsipy-dalao-ndray inoko fa efa fantatrao. Toy izay efa nampanatenaiko ny natesirivo ihany. Izany hoe 70 tapitrisa ariary ny miandranao raha ianao no tsara vita na vita amin'ny misy eo. Ny an'ny natesirivo moa no mitondra ny zafisoa velona somatsara eto anatrehako ihany no mifanarahako tamin'ny zareo. Ianao kosa manana safidy roa na zafisoa velona na ny atodin'omby velona no entinao eto amiko. 70 tapitrisa ariary ho taminao teo. Izany hoe ahafolo eny amin'ny tokony ho izy izany satria 4 ka hatramin'ny 9 tapitrisa eo ihany ny sandan'ny atodin'omby iray. Raha ny tena izy anefa tsy varotra sady tsy vidy ny atodin'omby fa mijanona ho fahasoavana ho an'izay mahita azy voalohany. Mazava ho azy fa misy ny olona tsara vitana mahazo azy kanefa tsy mineriny dia mahasamby varotra azy amin'izany vidiny ambany dia ambany izany. Mahazava ny amin'izay fifanarahana izay.
Manarak'izany ny direksion aoka tsisy olona fantatra ny momba n'izany atodinombo izany mihitsy ankoatratsika sy anao rery ihany averiko ihany tsika sy anao rery a. Mazava ho azy e, na ny fiarahanao miasa amiko aza tsy tokony ho fantatry na tesy rivo mihitsy. Zay zany fa mahazo mandeha amin'izay ianao e. Efa mahery 10 minitra sady ny amin'ny 9 raha azoko tsara izany dia samy nandainga taminao daholo na natena rivo a. Rivo mantsy dia nilaza tany am-boalohany fa 3 tapitrisa ny nanaramana azy. Natendray ny teny fa hoe 2 tapitrisa kanefa dia 10 tapitrisa be izao no namparatena ny gabi azy roa ireo raha araky ny fanazavanao azy. Normal be raha tsy nilaza n'izay tena marina tamiko izy roa e, satria araky ny efa nilazaiko anao hoe samy mikatsaka ny tombontsoa any am-paosiny ny tsirairay. Samy fetsy tia teny e, ny andrombaka ny 10 tapitrisa tsy anombinana no tena tanjon'izy roa, ary samy tsy mihevitra ny fampizarana ariary aza. Na ny momba n'izany atodinombo izany aza mazava ho azy fa efa fantatry na tesy rivo saingy ho dian'izy ireo mitapy e. Samy fety sy tia tena ho ianao, ary ianao io koa nga tsy ao anatin'izany ka. Eny e, tsy mandahan'izany aho saingy ny tanjona kendrena ny tsy itovizanay. Eny e, matoky anao foana ne ahy e, hiaraka aminao foana asako raha teo koa izany e. Zay mihitsy, ary eo ka tsy hametraka fahatokisana amin'iza mihitsy sika. Eny fa na dia amin'ny gabi aza. Amin'ny fomba ahoana koa moa no mbola atokisako an'ireny, hialidao aza ny vononiko. Ny tsy haintsika fotsiny izao dia ny hoe iza amin'izy telo ireo no tena nandatsaka ny ainy. Tsy maintsy ho fantatra ihany izany e, sady asako mantsy mamantatra an'izany no akidiko ihany koa mahatanaka vanako any Aldo. Fa izany ho ahy eo ihany ry saina fa te hafantatra misimisy kokoa momba n'izany atodinombo izany a. Ka reny efa nitantaraiko anao reny e, na za koa aza nge tsoriko fa mbola kely dia kely ihany ny fahalalana nanako momba n'izany e. Raha ny finoan'ny akamaroan'ny olona dia hoe zava-mananaina mivoaka avy ao anatin'ny omby le izy, izany hoe ompiana sy karakaraina toy ny biby rehetra ihany. Voloina toy ny omby ihany le izy ary manana endrika somary boribory. Ronono sy tantely ary rano mangatsiaka ny sakafo fihinany sy fanome azy isan'andro. Eny fa na dia hoe tsy hita amin'ny vatana aza izay vavahafahana mitroka n'ireo zavatra ireo. Zava-mananaina hoy ato aminao teo. Ara-tsiantifika kosa nefa dia lazaina fa ireo kankana amin'ny vilona miampy an'ireo volo izay lehilafin'ny omby amin'ny vatany mamorona n'io zavatra io ao anatiny. Izany hoe azo lazaina ho karazan'ny kista ihany le izy e. Mariako anefa fa tsy mbola voamarina 100 isan-jato ny voka-pikarohana amin'ny lazan'izany. Fa ny tena mahalafidy azy dia no le finono maro hoe arembe tsy hita pesipesenina no azo amin'ny fananana azy. Zany efa henoko ihany aloha izay fa nisy fotoana mantsy nalaza sy niteraka resabe tato amintsika momba ny zavatra io taona maro lasa izay. Ny fofisainina moa dia nanao hoe valaka avy hatrany sady nilaza hoe omby ve anatody. Ny tena marina nefa avy ao amin'ny vavan'ny omby ny voan'izany zavatra izany fa tsy avy ao amin'ny vodiny akory. Magaga, fa hony tokoa ary saina. Azonao antoka marina ve fa tsy mampidika izo antsika amin'ny fidirana lalina amin'ity afery ity e. Halatra mantsy ny tadiavin'ny gabi ho ataontsika ka sao sanatria gadragadra foana amin'izany. Tsy ahatorinao an'izany fa efa ny saina sy nandinika tsara taloha nanapahako hevitra ka tsy ampafiry ny afery efa nandraisantsika anjara io fa aza manahy ianao e. Matoky anao ahy e, saina koa nge ny anaranao e. Zany eo ihany fa aleo aloha iantso anaty a. Lazao izay mifoafarana any aminao anapiako izay efa ananako. Atreto aloha tsy dia misy ivana firy. Tsy ura amin'izany a. Ka reny efa nilazaiko anao reny e. Reny aloha ny azoko ambara. Orina ty a. Fa hiara-iasa ve atsika sa tsy e? Ianao izany ange ka ohatra ny tsy mbola matoky anahy ihany e. Tsy hoe tsy matoky anao fa Raha tena vonona niaraka amiko ianao, ny fampitokisana aloha ny voalohany tokony hapetraka ao amiko. ary ianao
lazao amiko ary izay zava-bitanao tao anatin'ny zavatra amby 20 ora mahery izay e. Ny ariva teo mihitsy zao no nahafantarako fa ay tena zava-tsarobidy be tsy misy toy izany no tehiriziny zafisoa. Za mino mihitsy fa izany zavatra izany no tena antony anaovanareo aza lambo azy. Efa fantatrao ve hoe inona ilay zava-tsarobidy? Asa, mety hoe vato sarobidy ohatra na tsy haiko e. Ka ahoana? Tsy efa ampitokisanao ao ve ny lazaiko an'izany e? Za ange tsy hoe tsy mahatoky anao fa mba te hakatoky fotsiny hoe tena miasa marina ianao na tsy e. Za koa tsy mbola manakolazaina anao ankoatriny hoe efa tsy eto Brickville intsony ilay rangahy io. Efa ho herinandro ngamba izay. Fa lasa iza? Tsy fantatro. Ok ary, misaotra ny any amin'izany fotsiny ihany aza. Darly, avelako vetivety aloha ianao fa handeha. Hiezaka mantatra izay toerana nalehan'ny zafisoa raha tena hoe tsy eto Brickville intsony araka ny voalazany nateto koa izy. Amin'izao rehefa amin'ny 7 arivo izao ve? Ianao aza vao teo ny tonga avy any amin'ny Gabiko. Tsy hijanony elany fa aza manahy ianao ka. Aza mbola mody fa andraso ny fiverenako. Tao ariko. Arivariva ianao izany e. Efa amin'ny 7 sy fefany ariva mantsy izao. Manelingelanao nga ny fahatongavako. Ka tsy izany mihitsy. Ekeko hoe ny fanaraka tsika saingy ahoana moa izany ny noko fa tena miasa ao amarina ianao. Tsy mahatoky anahy nga ianao e. Iza no mahalalako. So miray tendro amina te ihany ianao fa za fotsiny nataonao fakana renseignement eto. Fantatro izao fa efa tsy eto Brickville intsony ilay zafisoa. Ary tena rapida marina ianao izany a. Information nangononay tao anatin'ny herinandro mahery tsy ampy 420 ora akory ny nahazonao azy. Izao no teneniko aminao a. Na hiaraka amiko ianao na tsy ampiova ny inon'inona izany satria tsy maintsy za ihany no hitan'ny zafisoa voalohany. Tsy manatsafidy anefa ianao. Tsy maintsy miaraka amiko raha te hahita fahombiazana ao anatin'io afera io e. Zao ary araka ny vaovao azoko farany dia efa ho herinandro izay ny alany tao isandraka any Ambositrany izy amin'izao fotoan'izao. Raha zany rapitso ihany zany tsika dia tokony makany Ambositra. Efa saika nainga ho any mihitsy no tonga ianao e. Tsy mety ny mandeha irery fa aleo miaraka hatrany e. Tonga dia mitedava fiara fa rapitso maraina ihany dia anaingitsika. Eto ihany ny fotoana. Zay fa lasa. Allô? Ahoana? Araka ny filazan'ny rivo dia ao amin'ny fokotany Isandra no misy ny tranon'ny zafisoa eto Anivorano. Ka mba tiako raha mba hamarinanao zay raha mety. Fa angatsy afaka miandry rapitso e. Efa amin'ny 7 sasany ariva ane zaho e. Fitao aingana fa mbola misy zavatra hafa mpanaoviko anao rehefa avy any e. Endray arako. Taraiko be ianao zany. Efa amin'ny 6 ve ianao vao tafiverina avany e. Nakany adresin'ny zafisoa tany amin'ny fokotany lazainao io a. Nakany an-tranony aho avy eo. Ary avy amin'izay no nahafantarako fa efa herinandro izay ny lasany Ambositra. Iza ny lazan'izany taminao? Ny mpiambina ny tranony nampiresahako e. Ka na ena tesiriva range inoko fa efa samy resaka tamin'ireo mpiambin'ireo e. Raha izany miomana fa ny olona ihany dia alefako makany Ambositra ianao. Tokony efa any atoerana ianao raha pitso ariva ohatr' izao. Dia inona indray izany no lazainao amin'ny rivo? Aiko mantsy fa hampanantena pokaty azy indray ianao ilaza fa tokony hiaraka ao any Ambositra nareo rapitso. Anjarako ny mandamina an'izany fa nidianao rehefa avy eo aloha ho manina tsara e. Rehefa tonga any ianao efa hainao ny toyany. Ok ary. Tonga dia vonoiny izany ny fiara sy ny mpamily hitondra. Fa raha fahatarany mantsy tokony efa tafaly eto izay amin'ny 7 sasany. Tsy andalo any an-trano intsony aho fa sao dia taraiky sady efa alina loatra koa izaoko.
Fantatro fa efa lasa ianao fa tsy nahandry a? Miala tsiny fa tena tsy nahandry anao tsony a. Tamin'ny 3 maraina dia efa nanainga. Any Ambositra miona. Soava ty ary. Misaotra e. Efa haiko fa tsy araka amiko izany ianao. Tia miantso ity Darly. Allo? Ilaza aminao aho hoe efa mandalo eto Antsirabe izay izao. Zany ve? Vetivety nareo izany a? Vao amin'ny 9 maraina mantsy izao. Miezaka amin'ny mandeha mafy mihitsy fa maika ho tonga e. Raha tsisy ny sampona, raha toandro ihany izay dia migadona any Ambositra. Na zany aza mitandrema ihany sao sanatria hanao accident any a? Aza manahy ianao fa mifandimindimby hatrany izay sy mimpamiriko e. Ary ahoana ihany ozy rivo? Efa lasa hoana izy fa tsy nahandry ahy e. Za raha teo efa hainao fa tsy nihevitra niaraka amin'ny akory. Tamin'ny 3 maraina hoana izy niala teo. Ary mino ary afa mbola tsy lasa lavitra akory iny. Fa aiza ianao izao? Avy nijerana teto amin'ny hotelin'ny toerany a. Ny toerany? Fa lasa aiza koa izy? Lasa ny atsimotsimo any. Omaly hariva hoana izy nefa niala teto a Brickaville. Zany ve? Fa inona hono no kasainy atao? Asa, efa niezahako ny fatarina ihany ny toerana nalehany. Tapahako aloha ianao fa rehefa tonga indray aho miantso e. Okey ary. Aleo raisina indray ny antso manaraka. Na tety. Efa nitady tany amin'ny hotely nga ianao? Tany tokoa saingy efitra foana no mivataniko tao. Efa any Manakara izany ianao io? Fa ahoana no nalalanao an'izany? Fa nikasa ny andositra anay nga ianao? Eny e, voasaika ny tany anao mihitsy raha afaka makaty ianao. Mila mifanampianao mantsy a. Araka ny efa azoko mantsy dia efa tia Manakara hono Vavosoa. Efa fantatro fa tsy maintsy mila mifanampiako ianao satria tsy mahavita tena. Aza matahotra fa an'io alina ihany dia hikadina any e. Efa ety andalana mantsy aho io. Efa andalana? Raha azoko tsara nge zany dia efa niomana nenjika mihitsy ianao e. Mampaninona nefa izany e. Tsy zaranao aza ve? Dia ny fiaranao zany nentinao any? Tsika, fiara nindramiko ty fa ny lasa ny Darly. Zay izany, atsoa rehefa tonga aty ianao e. Okey. Amin'ny 5 ora hariva sahady izao. Marina no lazaiko tamin'ny saina fa tamin'ny 3 maraina tokoa dia efa nitafala tany Brickaville. Efa nilozako tanteraka Ambositra fa fianaran-tsoa indray izao no manomboka manangasanga. Ny fandalovako tao Ambositra no nahazoko ny information fa efa ho 3 andro izao no nidinan'ny Zavosoa ny fianara. Izany hoe efa tsy eo Ambositra intsony ny Zavosoa sy ny vady aman-janany. Efa lasa ny fianaran-tsoa indray. Raha nampozina ho izany, tsy nandany fotoana tamin'ity RN7 ity fa avy hatrany dia nanaraka ny RN11 mivantana ny fianara. Mahazava ho azy fa tsy ampahafantariko ny saina mihitsy ny tena zava-misy. Nanenenako dia ny fiara-miasa taminy. Mampanenina tanteraka. Any Andrainjato ny tanjony. Na izany ary aleo alamina ihany aloha ny sainsaina. Allo? Efa tonga any Ambositra nga ianao? Kely sisaka. Somary ratsiratsy koa ilay fiaran'ny faiko dia voatery miato matetika ny dia. Tongava soa izany ary. Misaotra e. Raha azoko tsara izany dia tsy nandeha mihitsy ianao. Aza manahy ianao fa tsy maintsy ho tonga ny foana amin'ny fotoana mamety azy e. Okey ary. Izay tianao ihany io. Vao tonga mihitsy izay ankeo dia nakany amin'ny aéroport nanamarina ny adresin'ny Zavosoa eto Ambositra. Dia ahoana? Efa azoko ilay izy fa rapitsa aho vao iverina andeha any. Fa aiza ianao amin'izao ora mivaly sasany alina izao? Aty Manakara? Manakara? Eno a. Efa miandry anaty ato amin'ny restorija mihitsy aho izao. Orsaina, diso matoko tena loatra ianao. Fa ahoana? Ka fera mbola tsy azo antoka akory nefa dia sahanao mandany vola be sahady.
Ny solika, ny ofan'ny fiara. Fiara ny bandy akamany indramiko fa tsy nanofa ka. Raha no hoe manary vola indray, efa nisy fotoana ve tsy nahombiazan'ny pasiparito sy ny ekipany? Amin'ny ankapobeny aloha tsy mbola nisy saingy. Eny e, matokanao ahy e. Fa inona hono ny ataony natehany manakara? Ka raha araka ny voalazany dia hoe efa nandalo tao am-bositra izy ary avy amin'izany no nahafantarany fa lasa tia manakara indray ilay zavosoa. Zany ve? So dia mba tokony hoany ary zany ahy e. Tsia, alamininy any am-bositra fa anjarako ny aty. Eny ary, fa hono aho? Marina rery zany sisa ny ao an-tranonao ao zao? Napetrako any amama izy mandra-piveritsika. Fa efa nato tely zany ianao izao. Mazava ho azy. Efa matory mihitsy aza. Raha izany dia soava mandry ary fa efa tia tamin'ity koa na te. Okey ary. Salama. Salama tsara ka. Raha tsy salama koa ve moa ho tonga tia manakara rery tsy misy fampandrenesana e? Enao koa? Zany fa efa maika loatra ho maly ariva dia tsy nahatsiaro an'izany intsony. Dia ahoana? Efa niezaka nitady ilay adresy eto Manakara fa hatreto mbola tsy nisy mangirana mihitsy. Ka izay no ilaiko fanampiana aminao e. Ho hita eo ihany zany fa andao aloha any amin'ilay hotely toeranao. Efa amin'ny valo sy efa ny alina koa izao. Ndao ary. Sady mety lanaky ny diko koa izao ianao. Eto ilay trano. Tia izaho moa izany dia nahavita namorona baditra sandoka vetivety teoko. Miarahabo. Salama. Sipakely avaizako ty tonga eto am-bavahadiny zavosoa ty. Sady tonga dia mitsikitsiky be izy vao nahita. Azafady. Ato ve lera nga atao hoe zavosoa no mipetraka? Ie, fa ahoana? Tsy izany mantsy fa... Fantatro. Ay olona tonga hanatanteraka fansambahoaka na recensement mademoiselle. Hitako amin'ilay badisa mantsy. Izay indrindra ka. Raha tsy diso mpiambina n'ity tanàna ity ianao e? Ie, fa afaka manampy anao na dia tsy eto aza ny tompotrano. Fa nga lasa nandeha lavitra ry zareo. I zavosoa sy ny vady aman-janany efa afaka omaly ny lasa ny fianarasoa. Zany. Ie. Azafady ary e. Raha tsy mampanina anao dia mba feno kely ity taratasy ity. Izany hoe ny momba ny zavosoa raim-pianakaviana. Toy ny hoe anarana feno, larana finday azahoana azy sy ny sisa e. Manaraka izany an'ireo vady aman-janany sy izay rehetra mipetraka ato. Tsy maninona izany e. Omeo aty ary ny stylo aminoko azy. Tia ary e. Raha azoko tsara izany dia mbola manana trano afaka ohatran'ity eto ambosy ity zavosoa. Manana trano ray an'ny fianary izy. Dia mbola misy ray koa amin'ny Manakara. Antananarivo sy Brickaville koa mbola misy. Zany. Ie. Raha mety dia mba soraty tsirairay eto avokoa ny adresy misy an'ireo toerana lazainao ireo. Raha fantatrao moa izany e. Azafady indrindra. Aza manandry if efa laniko tsy anjery aby ny momba ny zavosoa manontolo. Efa hatry ny ela mantsy ny sako tato aminy. Ity ary ny taratasinao. Misaotra betsaka. Iza moa? Jo. Io no anarana fiantsoa. Jo. Makasitraka fa mahafinaritra toanao ihany ny anaranao. Makasitraka tamin'ny fanampiana Tsy sisorana fa anisan'ny asako daholo izany e. Izay ary fa mandra-piona Jo Mandra-piona? Fa mbola mikasa ny verineto anga mademoiselle. Fa tsy tianao angara mbola miverina? Nahoana moa ny tsy ho tiako. Vehivavy tsara sady mendrika tahaka anao izao ve? Na ho tonga eto isan'andro aza tsisy problème mihitsy. Zarako aza. Veloma Jo. Veloma dia mirary soa. Ndraisy ny tanako sady nitsikitsiky be indray izy. Andray. Atsara an'izay tovavy re izany. Tena hoe anjely latsaka tany. Oay, tsy tsikaro fa nisy taratasy kely ny latsaka avy any aminy. Andraso hoe. Numéro. Tena numéro amin'ny mihitsy ty. Darly, izay izany no anarany. Aleo aprime tsara.
Allo? Mihaino anao a? Any fianaratsoa ny zafisosa mivady aman-janany. Lainga fotsiny kaila hoe any Manakara. Efa azoko daholo ny adresy rehetra. Alefaso aty izao dia izao. Okey. Saina? Sao dia tokony hidina ny fianara ary ah? Tsy a, ny ao am-botsitra ihany ny sahaninao fa anjarako ny akoatr'izay. Tsy azo kokoa ianao. Fa nahoana no tsy avelanao miala eto mihitsy na dia efa fantatra aza hoe any fianaratsoa no misy azy? Ny zavatra tsy fantatra ao dia ity. Ao am-botsitra ny tena fonina ny zafisosa ny vady aman-janany. Ao ny tena misy ny fiainany sy ny fananany rehetra fa fivantanany fotsiny ihany ny aty amin'ny faritra hafa. Zany ve? Te hilaza ve ianao fa tsy aiza fa aty am-bositra ihany no misy an'izany atodin'omby izany e? Azonao tsara. Zahay indray no tsy tao an-tsaiko. Okey ary. Hiezaka anao izay azoko atao ah. Ary ianao, inona ny tena ataonareo sy naty ao Manakara ao? Tsy misy fa mandrebireby anaty fotsiny aho mba tsy hiverenany any am-bositra ka. Ha? Zany e. Tsy azoko izany. Na zany aza niandry an'ilay adresy ho alefanao a dia andeha hijery izay trano fivatanany zafisoa eto Manakara. Tsy mbola tara raha anao an'izany ianao e. Vao amin'ny fito sasany maraina anie izaho e. Andraso fa alefako. Valo maraina sahady maraina voalohany eto fianaratsoa. Tsy nahavita ninina intsony amaly fa tena lanaka ny diko. Dia mihevitra tokoa mantsy ireny fa any am-bositra zao. Samy fety sika e. Ny olana kely zao dia izaho tsy nahazo ny adresin'ny zafisoa dia efa nomeko vola misimisy ihany ary tsoa. Le mpiambina ny tranon'ny zafisoa ao am-bositra. Tsy mampaninona ranga zany fa ny zava-dehibe dia ny fahafantarana fa eto an-tampon-tanàna amin'ny fianarana misy andry zafisoa Menakavy. Ny fantatro dia zany tonga voaloha eto fianara ary za ihany koa ny voalohany havita amin'ny mission. Efa mazava ny tanjona. Na ny empolo tapitrisa avy amin'ny kabia, na ny atodin'omby. Ary aleo atomboka amin'izay ny fikarohana fa mandeha ny fotoana ka. Sarin'izy Menakavy raha teo koa moa efa aty amiko. Melohan'izany tsara raha mody atsoina aloha saina. Allo? Manahoana ny ao am-bositra ao? Zao maraina izao ihany dia manomboka amin'ny fikarohana. Tsara zany. Ary mino aho fa ho vitanao io na tsisy ny fanampiako aza. Mazava ho azy. Miandro ny fahatongavanao aty am-bositra aho. Zay? Mba nalalana kany am-bositra ihany koa rivo. Tsy fantana nefa fa ny aza azy efa mifindra lasa aty Manakara. Diso ianao. Tsy any am-bositra zany rivo fa any fianaratsoa. Zany mba ianaran'ny fahanandalitra nefa tsy fantany fa ny antsony ihany dia efa ampy ahafantarako ny toerana misy azy. Toy ny nahafantarako hoe lasa aty Manakara ianao. Fianaratsoa? Manao inany? Satria any ny misy an'ny zafisoa sy ny vady aman-janany. Efa ho 3 andro izay. Zany e. Zany hoe nandainga izay olona nilaza taminao fa lasa aty Manakara izy. Raha izany mila maka amin'ny fianaratsoa farak'izay aingana tsika. Ka roviana. Aza todina loatra fa ho tonga ny foana ianao amin'ny fotoana mahamety azy e. Ny adresiny raha teo efa aty amiko daholy. Efa niraisiko ato anaty karne ato. Ho hita eo ihany zany fa andao aloha sakafo maraina e. Efa amin'ny 7:30 izao. Mbola tsy ampy amin'ny 12 akory dia efa foana tanteraka ny efitranona ty. Aleo atsofoka ny blouson dia hitady kaly atoandro any ivelany ihany mialohan'ny andaminana ny programa manaraka. Dri, le carnet. Toa nisy nandrovitra ny pejy nasiako an'ilay adresy ny zafisoa any fianaratsoa. Mazava. Kialana tesiny hafetsehen-dratsiny. Kinona moa zany fa dia bon voyage. Tongava soa any fianara ianao ry natea.
dia tena natsonona tamin'ny nimero iny tokoa mantsy ary jo a. Tena navelako hatramin'ny asako mihitsy fa naleko namonjy ny rendez-vous antsika. Indrindra fa nilaza tamiko indri hoe afaka miara-miasa tsika. Ka efa izay tantareko anao izay ny antony ilako fanampiana aminao e. Fa ny antony mahatonga andrihikariko amin'ny patron Zavoso mbola tsy nolazaindry tamiko. Ka efa nilazaiko anao teo hoe na zaho koa aza tsy mahafantatra fa iraka fotsiny no tanterahako. Fa hony tokoa ianao moa izany efa hatrinela ny asa tao amin'ny zareo. Tena efa ela. Ataona amin'ny maro ny efa nahafantarako an'ireo olo ireo ary tsy misy miafina amiko ny fiainan'izy mianakavy. Zany ny tiako ampahafantarinao azy ao dia hoe aiza ny toerana falehan'izy mianakavy matetika, indrindra ny any fianaratsoa satria moa any izao ry zareo. Raha ny amin'izay tena sarotra. Izy ireny mantsy tsy mba mivoaka rery izany fa tsy maintsy arahana garde du corps hatrany, indrindra fa ireo zanany. Izany eo ihany fa inona aloha ny sakafo tiandry hohaniny e. Efa ora fisakafoanana mantsy izao. Izay mety aminao dia mety amiko e. Okey ary, ndraha sy vetivety fa hijery an'izay aho. Allô? Mihainao a? Manahoana ny any? Mahafinaritra. Ny andro tsara, ny ranomasina tony sady milamina. Mba matotra rangaha fa tsy manana fotoana ihany aniana aminao ane ahy e. Efa hitako ny tranon'ny Zavosoa eto Manakary e. Tanàna foana. Tsy misy na dia mpiambina ray aza. Dia inona koa ny ankoatr'izay? Tsy misy fa natỳ izao ny lasa tsy nanao veloma. Lasa izy? Any Fianaratsoa. Vantany vao fantany fa any Fianara Zavosoa dia iny kiala ny lasa tsy retsaika tony saka. Tamin'ny 7 maraina hono izy niala tao amin'ny hôtely ka asa. Mety efa ho tonga any izy izao. Fa angaha koa fantany ilay adresy nomeko anao e. Nga vitan'izay fantany fotsiny fa na le pejina niraisako azy aza nge nirovitiny dia netiny ihany e. Nao tia koa rangaha tsy mba malina mihitsy ka ho anao ange ny nandefasako an'ireny fa tsy ho anina te e. Planiny efa voamona avokoa ny afa aza mikiropaka ianao e. Tsy azoko. Ny ankanesany any Fianara ny tanjona. Manakana tsy ho any aminao mantsy ny fijanonany eto. Sa diso raha ilaza fa efa fotoana ilanao ny fanampiko izao. Izay indrindra ny netsoko anao. Nisy mpandizay mantsy efa nanan-kiara iasa amiko raha amin'ireo mpiambina amin'ny tanàna ny Zavosoa lery. Ary inoko fa tena mahafanta-javatra betsaka mihitsy izy saingy mbola misalasala ny ametraka fitokisana amiko. Enao izao ny eritreretiko mahay manokatra ny vavaniko. Zany? Eny reko izay. Dia ahoana? Roviana ianao nanainga? Rehefa avy eo ihany ka. Atsoka ianao rehefa tonga any a. Okey ary tapahako fa efa iny taminy jo. Reto ary fa arosoko andriny sakafo e. Sakafo tena mampiavaka an'Ambosotra sy ny foko Betsileo reto. Mazotoa? Makasitraka letsy a, dia mazotoa koa ela. Mba tsy napozy koa ny nahitanao tany amin'ny gara teo. Tonga soa aty Fianara aloha e. Tsoroko aloha fa tsy nitondra faliana ho ahy mihitsy ny fahitananao. Efa fantatro. Fa inona tokoa moa izany nalehanao tany amin'ny gara e? Ho inona ankoatra ny fikarohana ny Zavosoa sy ny fianakaviana moa e. Efa ho 2 andro izao nefa tsy mbola nisy vokany ihany. Hatratio, nanomboka tany Brickaville dia nandalo tany Ambositra hatramin'ny Manakary. Dia izao tonga eto Fianara izao indray. Raha azoko tsara zany jompiambinao Ambositra no nandefanao nakamy Manakara. Ie, na ianao koa aza haiko fa izy nandefanao taty Fianara. Fa tsy azoko hoe nahoana ny nandengainy nefa ianao ny lazany fa aty Fianara misy ny azantsika. Tsy mahagaga zany raha nahihatra loatra taminy ianao e. Zaza tsy nahazo ny adresy mazava nefa mba efa nanome matevitevina ihany. Tsy nisy afa-tsy hoe lasa ny Fianara ny olona tediavinao. Zany efa nampanantena fa amin'ny pake maromaro ho an'le ry rehefa tena mipoaka ny afiera. Olona tsy azo itokisana mihitsy. Izao manjary lany tamin'ny Manakara fotsiny ny volako sy ny fotoanako. Raha azoko tsara zany manana ny adresy ny eto Fianara ianao. Eny ny vala ny fahaza-mihevitra ny Amorondrainga. Eny e, taloha ny alako tamin'ny Manakara ny nakako an'ilay izy tao anatin'ny carnet saina. Saina? Fa nga amin'ny Manakara koa le ry. Neveriko fa mbola mienoeno any Brickaville ne. Izy anga vendrana aminao. Mbola kinga lavitra no ianao iny fa ianao hitandrina. Na numero an'ny Zavosoa azy efa any aminy. Anga?
dia azonao koa ve zany laharan'izany? Tsy hitako tao anaty karneny. Ka naninona raha nalaina hatramin'ny findainy? Sarotra be zany. Na io taratasy misy ny adresy io aza, toy inona ho ianao fa sahiranako vao nahazo azy? Na zany mahagaga ihany hoe tamin'ny fomba hoana no nahazony sainan'izany rehetra izany nefa nareo aza sany tamin'ny manakara ihany. Izy raha teo tsy mbola mahalala ny fisinjoa akory raha ny fiheverako azy. Diso be ianao fa misy sipa miara-miasa aminazy any ambositra, ary io sipa io no fandray amin'ny Jo izay nanome azy momba ny zavosoa. Fa ny tena loza koa dia retintsika nanaiky nataon'ny saina fitaovana. Raha ny marina mantsy efa nifanaraka tamin'ny gabizy fa tsika fotsiny no nataon'ny fakana renseignement. Za aloha efa tranom-boalohany efa tsy natoky an'iny e. Mety efa andalana ao aty mihitsy izao. Mila mifanampitsika e. Na dia manana ny adresin'ny zavosoa azy ianao tsy ho vitanao rery raha tsy misy mifanampiako. Ianao raha teo efa nanary ny saina. Fanampan'izay na ho hitantsika tokoa aza ny toerana misy azy. Mbola sarotra tena sarotra ny asa miandry antsika ao aorian'izay. Zay aloha e. Na zany aza efa mazava ny tanitsika e. Na empolo tapitrisa avy any amin'ny pata na atodin'omby. Dia mihevitra tokoa mantsy gaby fa tsy mahalala ninina momba n'izany atodin'omby izany tsika. Na isaina koa azy inoko fa efa mahafantatra tsara an'izany. Raha ny fanaraka amin'ny zavosoa momba n'izany aloha mety ho sarotra ihany, indrindra moa fa hitondra azy eo anatrehan'ny gaby. Azo atao tsara koa ny maka ny zanany. Manaraka ho azy ny rainy avy eo. Na zany na tsy zany anefa tsy maintsy mihetsika tsika mialohan'ny hahatongavany saina eto Fianara. Ary eo ko fantatrao fa ady ve antsika ilay iny manomboka eto. Raha ny marina aza ny idikizy mihitsy tsika nampiditra azy tamin'ity afery ity. Tena niteraka olana ao antsika mihitsy ny fisiny. Mangony fotsiny aza ny momba ny Aldo. Raha ny amin'izay indray aloha tsy misy idirako fa ianao no namono azy. Maninona? Za ahoana moa? Tandremo Eny e, tsy fotoana firesahana an'izany izao. Ny asa ndeha atomboka dia mbola tsy tonga pasiparto sy ny hafetsehen-ratsiny. Meo any adresiny dia ndao manina ny paikady rehetra. Ny sarin'izy menakavy raha teo efa nomeny Jo. Reo ary ny sakafo dia samy mazoto homana e. Misaotra e. Izy letso ny saina ary joa. Le mpiara-miasa amiko ny tantaraiko tamin'lahy iny. Pasiparto ihany koa izy ny olona sasan'izay efa mahafantatra ny fomba fiasany. Izy kosa ny joro saina. Namako fa vao hitam-bositra sady efa nanaiky hiara-iasa amintsika raha teo. Faly mahafantatra. Ary ety am-piandohana dia irariko sahady mba hifanambina ny fiarahana. Nahoana moa tsy hifanambina rehefa misy ny fifampitokisany? Haiko fa mbola tsy sany laza zavatra betsaka taminao Darly. Noho ny fanajany ny asany izany fa aza atao magaganao e. Izay mba kely fantatro nefa efa noteneniko tamin'ny daholo. Isaoraka anao ny amin'izany. Ary inoko aza fa mbola vonona ny laza misimisy kokoa noho izay efa voalazanao ianao Araka ny teniko teo, rehefa misy ny fifampitokisana, mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Lazao amiko hoe inona marina ny antony hitadiavanareo amin'ny patron zavosoa. Ho fantatrao ihany iny e. Fa mialohan'izany inona ny azonao lazaina any momba n'ilay atodin'omby? Inona tsara hoe atodin'omby? Haiko fa mahafantatra tsara ny momba n'izany zavatra izany ianao. Eny e, efa enkenky ihany fa zao vao tena azoko antoka amin'ny fisiny. Raha azoko tsara izany, izay zavatra izay no tena mahatonga anareo manao aza lambo amin'ny patron zavosoa. Mazava ho azy. Fantatro tsara fa miara-miasa amina tesiriva ianao nefa efa niezaka nintsotra taminao izay ka mba hanjaranao indray izao no manao toy izany aminay. Tsapako, ary tsoriko fa tena mahafinaritra any mahita olona tsotra sady mahatoky tahaka anareo izao. Marina ny teninao fa efa nanantona toy izao ataonareo izao koa na tesirivo. Saingy tsy mba nolasainy zareo tamiko mihitsy momba n'izany atodin'omby izany noho ny tsy fahatokisany ahy. Noho izany dia tapaka ny hevitra fa adaboko tanteraka ny fiaraha-miasa amin'ireny fa aleoko manampy anareo. Ary aza matahotra fa anio dia anio ihany dia hanomboka hamantatra ny marina momba n'izay atodin'omby izay. Ary mety ho za mihitsy aza nanolotra n'izany io an-tananareo. Mialohan'izay anefa oka ho atao mazava tsara ny fifanarahana. Aza manahy ianao e. Tsy maintsy andray ny tampoka sasarina sahaza azy ny tsirairay rehefa samy mahavita ny anjara asany.
Iny ary fa dia matoky anareo ahy. Zay fa andeha miantso anareo aho rehefa misy vaovao. Mandra-piaona. Ndao ary. veloma lesy joa raha pitsindray zany a lasa izy dre inona koa ty mampimeanao amin'izany fa nga tsy mahazo ny fanao veloma izay ka Eno ahy tsy teny betsaka. sy avelo zany hoanika fa ono a naninona zany no lazainao taminy momba n'ilay atodin'omby tsy tsaronao nga fa tokony mijanona ho tsy ambaratelo tanteraka nge zany resaka izany e Tsy atoronao an'izany ahy tsy maintsy nanao an'ireny tsika raha tia azo ny fatokisany. Ary lanio ireo ambin-tsakafo ireo dia eto any amin'ny hotely ivatananao a. tsy lavitra ka atsy ambony atsy Tonga sy eto ambositra patroka be. Misaotra. Samy efa mifanaraka tamiko avokoa na tena rivo na isaina. Saingy ny antsika sy ianao no tena izy. Ianao no tena hitokisako satria ianao ny patron. Efa fantatro. Izay no nahatonga nanatona anao satria hitako fa any aminao fanalangity. Efa maro mantsy ireo laza zokinga sy nahavita azy kanefa toa tsy hitakory izay vokany. Ianao farafanantenako e. Aza matahotra ianao fefa azoko ilay atodin'omby ary efa napetrako amin'ny toerana azo antoka. Zany ve? Dia tamin'ny fomba ahoana no nahazoanao azy? Tamin'ny fomba tsotra e. Tao amin'ny efitran'ny zavy sy mivadiny nahitako azy. Izany hoe raha matora masiny nametrahan'ny patron fikarakarana azy mandra-pivirinana aty ambositra. Asa zao izay ho fahatairan-dramatoa iny rehefa tsy hitany eo amin'ny toerantsony ilay atodin'omby. Ramatoa Ramasy? Ie. Mba mahatokotoky olona koa ilay mpampiasa anareo raha izany ka? Raha ny marina iray amin'ireo mpiasa trano ato Ramasy. Antaona amin'ny marina efa niasany tato ka tsy mahagaga raha izy ny tena hitokisan'ny patron indrindra aminay rehetra. Fa ahoana no nahafantaranao hoe teto ambositra ihany nisy an'ilay izy? Satria eto ny tena fonenany zavy sy menakafo fa nataony fivatanana fotsiny ny any amin'ny faritra hafa. Ny tena marina aza akarivotra ihany ny tena nalehan'izy ireny amin'ny fianara fa afaka tapabolana ireny dia miveriny eto. Ka raha ho tafaveriny eto zavosoa, inona no mety ho ataony rehefa tsy hitany eo amin'ny fitoerantsony ny zavany? Afaka tapabolana ho ary ny miverina fa zamanahy ianao. Raha matora masy tsy sahy ilazan'izany amin'ny mihitsy. Mahatoky anao aho izany. Dia aiza no nanafenanao an'ilay izy? Tsy lavitra fa any andrefatsena. Tsara raha ianao no makany voalohany dia avy eo aho manaraka anao avy aty aoriana. Amin'izay mba tsy ho vakiana fotsiny ny tetika. Andrefatsena? Eno mandeha tongotra adiny ray eo dia tonga any. Misy neny toako monina any dia any aminy nametrahako azy. Ty ny anaran'ilay hotely ivatananao dia any ianao no miandry ahy. Tonga any ara-pitso ariva amin'ny 10 ora tsy diso. Le Grand Hotel. Mazava ty fa andeha hitady izay toerana atoriana eto ambositra ny alina aloha. Raha pitso aho manainga makany. Milohan'ny andehananao dia tiako ampatsahivina trano ny fifanarahana efa natao. 10 tapitra isariary tsy banga. Aza matahotra ianao fa mbola mety hitombo azy iny rehefa tonga hita ao tanako ny entana. Izay fa lasa. Eny ary any andrefatsena mihaona. Milamina aloha ny amin'iny. Ary aleo miantso andrivo amin'izay. Allo? Inona ihany ianao e? Fantatro fa miaraka aminao amin'ny fianaran-tsoa na te. Dia maninona? Afaka manampy anareo raha mifanaraka tsika. Mifanaraka amin'inona e? Izay azy efa mifitahanao. Lazainao fa tsy fantatrao ny adresiny aty fianarana efa mba efa nataoko matevina ihany ny anjaranao. Na te aza moa dia tena nampalahelo mihitsy fa nitonantonana tsy fidiny tamin'ny manakara noho ny ara-tsitsainao. Avelao ny lasa momba ny lasa fa inona ary ty? Nareo koa aza mba tsy nilaza ny marina tamiko. Nahoana ny nafeninareo tamiko ny momba n'izany atodin'omby izany? Fa ahoana no... Ely izany fa raha vonona ny fanaraka amiko nareo dia atambaro ny vola efa nampanantenanareo ahy. Samy milaza mantsy nareo fa hanome misimisy rehefa mipoaka ny afera. Atambatra ahoana? Tsy azoko. Izany e! Raha vonona dia miverena aty ambositra. Any andrefatsena rapitso amin'ny 10 ariva tsy diso. Alefako any aminao ny anaran'ny hotely andray anareo any. Zay? Ahoana hoany? Ahoroa malaky ny entana dia ndao hanaingana amin'izany andrefatsena izany. Zao dia zao. Tsy azoko fa misy inona? Aza be fanontaniana fa rehefa vita ny entanao dia ndao andeha. Eny an-dalana tantaraiko anao. Sady tiana alefa an'ity koa ny anaran'ilay hotely. Le Grand Hotel.
valora maraina izao fantatro fa efa natsoany dary leo tonga ty ambositra saina ary efa eto izy amin'izao fotoana izao. Na tesy rivo kosa mbola any fianara dia miala tsiny aminareo aho vazarako aza nahita anjoka tsy misy tokony andrasako anareo sy ny zavosoa anareo tsony. Any amin'jolo lakile ka tsy maintsy miaraka aminy aho ary aleo miarina eto dia manomana ny dio any andrefatsiny. Dia ahoana? Efa nampanantena anareo nge aho fa omeko anareo izay atodin'omby izay e. Any andrefatsena no nametrahako azy. Izay fa any amin'ilay Grand Hotel Lamiona Rariva. Amin'ny 10 ora tsy diso a. Ok. Azonao antoka tsara ve fa tena misy an'izany zavatra izany tokoa any andrefatsena? Asa, tsy fantatra izany fa hany mahita azy. Toa lasa tsy matoky an'jondray ange nao zany ry sainy e? Lasa tsy mahatoky azy ahoana moa? Za nga efa nilaza taminao hoe mahatoky azy a? Fa ahoana indray e? Tsy tsaronao anga fa tamin'ny fotoana voalohan'ny rahantsika niasa no efa nilazako taminao fa tsy afaka mahatoky an'izan'izy tsika. Iza nefa matoky anao? Hajanony ihany izany e. Raha riva mihitsy tsika vao any amin'ny hôtely nilazainy io. Izany no le Grand Hotel aminy. Efa amin'ny 5:30 tsika vao tonga eto nefa amin'ny 10 ora katroka ny fanarahana. Fa nahoana ny tsy maintsy natao taraiky be? Manaraka fotsiny ianao fa aza be fanontaniana. Dia efitra fafiry amin'ity hôtely ity izany no mety ahitantsika ny Jo. Hoay, hitsy amin'ny latabatra njoro-nitsy izy. Hoadray, ireo miresaka amin'ireo ary gabisina te ary rivoka. Sady ohatran'ny mifamalana ery zareo izany e? Mangina ianao sao eniny eo e. Tsy avy dia anantona aloha tsika. Fa ahoana izao? Inona ny tena marina Rajoa? Inona ny dikan'izao zavatra izao? Eno a, izao mihitsy ane fanarahana e. Tsy nisy resaka gabi mihitsy teo na ny kely azy. Ary raha ny filazanao teo ary dia mbola ho avy koa saina rehefa avy eo. Milamina ho aho. Aza mitabataba fa manahirana raha misy maharaka ny zavatra resahany eto. Milamina ahoana e? Maninona raha tonga dia nitsorina hoe efa ndray tendro tamin'ny gabi ianao dia tsy nitononantonana taty izay? Ary ianao ry Pata, inona ny tsy nilazanao taminay fa efa miara-miasa amin'ny Jo ianao? Mpamadika ianao? Andao andeha rivo a, ny fotoanantsika fotsiny lany tonantonana taty. Azafady, tsisy miala maina izany eo ry naty a. Mitony daholo aloha nareo dia mipetraha fa inona ary ty? Tsy fantatrareo tokoa mantsy fa ny fitsinjovako anareo no nanaovako an'izao. Inona ny tianao atongavana? Marina izany tenin'ny Jo izany e. Efa niresaka tsara izay ary avy amin'izany natsapako fa tsy afaka nanary anareo telo aho. Tsy azoko mihitsy, fa mbola mihevitra mpanantena pakaty fandroa indray anga? Azava aminareo ihany izany rehefa avy eo fa izao. Efa napetrako amin'ny toerana azo antoka ny atodin'omby. Monina tsy lavitra eto moa ny nentoako ka any aminy nanafinako azy. Ary tsy hisy akinafinafina fa sika rehetra mihitsy no miaraka makany anio alina. Tsy misaraka tsika raha tsy efa mazava sy raha manaiky avokoa ny fifanarahana rehetra. Fa ahoana ny tsy maintsy miandry raha alina? Ka zavatra sarobidy loatra na ilayntsika any e. Tsy maintsy maily fa tsy mahazo misehoseho. Rehefa veo amin'ny 12 ora alina tsy diso ny fotoana. Ianao kosa fa mazava tsara aminareo izany tenin'ny Jo izany a? Eny ariko, ho hitantsika eo. Izay izany, afaka mamonjy ny efitranonao amin'izay ianao patron. Izay telo mbola hifanazava kely sady hiandry ny fahatongavan'ny saina. Iny any lasa izany fa izay hifanarahanareo eoko. Soavany alina e. Dary lisy saina, tsara fahatongavana. Efa lasa namonjy ny efitrano ny gabi ka eto amin'izay fanazavanao ry Jo. Ary averiko hatrany fa izay sy naty indray dia tsy hanaiky alamaina eto izany na ino kidona na ino kiatra. Ary saina toa tsy mba miteny. Ka miandry izay resaka ataonareo izy ko. Zao ary, samy mihaino tsara fa vaovao mahafalo anareo no lazaiko.
araka ny teneniko anareo teo dia fitsonjovako anareo no nahatonga anao an'izao. Indrindra mba samy tsy hananakakay amin'izana izy tsika ao aorianan'izao afiry izao. Fantatro mantsy fa tsy mba hanaiko mihitsy nareo raha tsy mahazo ny anjaranareo. Tsory izay tianao ambara fa ela loatra izany e. Efa napetrako amin'ny toerana azo antoka hoy aman-tsanareo le atodin'omby, ary efa nifanaraka izay Skabi fa tsy ho atolotra azy ny entana raha tsy efa omenanareo ny impolo tapitrisa izay efa nampanantenaina anareo. Gabi ve no naika an'izany? Eno ako, izany ve tsy resa be fotsiny? Marenina aloha, efa mifampiresaka tsara izay fa nanaika izy. Tena omenanareo tokoa izay vola izay fa ataovy sy fanarahanareo amin'ny fizarana azy. Izany hoe impolo tapitrisa ariary no zarainareo telo ka samy manana 20 tapitrisa avy. Saingy izao, oka tsy ho adininareo ny anjarako izay efa nifanarahantsika hatrany am-boalohany. Ianao ve efa handray 10 tapitrisa tsy banga dia mbola tadiavinao hanambinana ihany ny anjaranay? Tia tena nge ianao amin'izany? Ka anjaranareo no misafidy na 10 tapitrisa ariary dia omenareo any anjarako, na 0 ariary dia samy mialitsika. Dia ahoana ny hevitrareo amin'izay? Manaiky daholo matoa tsy miteny a? Izay zany ho hitantsika eo. Eny ary, raha tsy misy manana fahantaniana intsony dia ho tapiritsika eo ny resaka. Samy mamonjy ny hevitranony avy. Rehefa vio amin'ny 12 miaona, tafandrimandro ho an'izay mbola mikasa atory. Lasa Maka efitrano ray itoerantsika ary Darlia. Efa amin'ny 7 alina sahady izao. Dia ahoana ny hevitrao tamin'ireny? Mazava ho azy fa tsisy anaika an'izany mihitsy eto e. Fantatro fa noho ny fahatahorany joantsika no nahatonga azy nanolotra an'izany vahaolana izany, nefa raha Gabi indray dia tsy hanaika hanome an'izany mihitsy. Dia ahoana izany no atao? Tsotra e, araka nefa nilazaiko anao hatramin'izay, na 10 tapitrisa na atodin'omby, ka rehefa tsy hisy ihany vola io dia mahazava ho azy fa le atodin'omby ny solony. Izay mihitsy, tsy misy mialamaina izany eto. Tsy maintsy ho atsika izany zavatra izany, ary tsy maintsy ho atsika koa ny harem-be ho azo avy aminy. Izay indrindra, arena ny tonatonanana ty an-tany lavitra ty ary mazava ho azy fa tsy maintsy arena no entina miala eto. Amin'ny firy izao? Andraso hoe amin'ny 7 alina mahery kely. Mbola ho ela vao tonga ny amin'ny 12. Mbola azontsika atao tsara amin'ny manomana tetika maty paika sy mahomby. Tsy azoko mihitsy izay tianao atao, fa ho aisintsika e. Ho any amin'ny Gabi. Anao inona any? Tsy efa mazava taminao moa ve reny teneniny joreny e? Tsy mino anjosy izay rehetra nolazainy teo a. Fampandriana drisa fotsiny reny fa tsy hisy velively. Ary na hisy koa aza tsy hanaika an'izany mihitsy ahy. 10 tapitrisa tsy banga no fanarahana fa tsy 10 tapitrisa zaraina telo. Ka tsy hainao kosa angeny na vita l'émission fa jo e, normal be ny azy. Mangina ianao fa efa tia loatra iny varavarany hevitra Gabi. Midira dy fa anao inona ty sady nareo? Mbola ela nge vao tonga ny amin'ny 12 e. Tsy ho lava resaka fa ho ataoko tsotra sy mazava ny teniko e. Samy manaja ny tenin'ny fanekena. Tsy azoko. Ny inona tamin'izay efa nifanarahantsika ny hitanao fa tsy najaiko. Everinao fa tsy fantatro nga fa avy amin'ny Darlin na ahafahanao nifandray tamin'ny Jo. Nanara-maso izay nataon'ny Darli teto am-bositra ianao ka vantany vao fantatrao ny fisian'ny Jo dia nifiranao izay. Dia maninona? Tsy fantatrao nga fa vola tapitrisa maro ny resaka eto. Dia manantena ve ianao fa mahafaly anay ny fanaovanao anay tohatra fiakarana? Azafady a. Tsory izay tena tianao atongavana fa ely izany e. Tsotra e. Omeo any anjarako fiainy dia milamintsika. Dia raha tsy anaika dia anao inona ianao? Hay! Odianao adiny sady angano momba ny Aldo. Inona ny idirako amin'izany? Zanga mono namono azy. Ka rehefa tsy ianao dia mazava ho azy fa ny ray amina tesirivo e. Ary aoka ho fantatrao tsara fa raha ho tantaraiko amin'ny commissaire Romilde izany dia tsy maintsy hanadiady anareo izy. Ary amin'izay fotoana izay dia hitsikafiny eo avokoa ny resaka atodin'omby sy ny forongony. Mazava ho azy fa tsy maintsy ho tonga ny ampoti-tsofiny zavosoa izany rehetra izany ka tsy salasala ny tory anareo izy. Tsisy raha honanao amin'izany eto e. Tadio fa raha anao an'izany ianao aza manantena ny alamaina
miara-miletika tsika vatandremo. Tsy matahotra an'izany aho e. Ny pôlisy raha teo efa mahafantatra tsara ny asako ka tsy ho sarotra amiko ny laza fa tetika nyentiko namatarina ny marina momba ny Aldo no antony rahako taminareo. Ka ahoana? Tsy nahateny ianao a? Lazaozy efa napahakevitra fa aza lozanao milalao volombavy eo fotsiny e. Misy ho eritreretan'izay e. Eny ary, avelako eritreritra sy andinika tsara ianao. Mbola ho ela araka ny filazanao mantsy vao tonga ny amin'ny 20 alina. Andao andery Tarlia. Efa miraika 20 ora sy fahefany alina sahady zao. Mbola lavitra angalo trano. Efa elaela ihany izay nandehanantsika enin'izay kanefa toa mbola tsy tonga ihany. Efa akaiky 10 minitra eo sisa dia mandeha tongotra kely ty tonga. Nentoanao moa izy anao le hoe nanafenanao azy. Ie, nentoako. Olona azo antoka tsara nentovelo fa zamanahy ianao e. Efa tsy androka izany. Otry, mangatsika nga Darlia izany no tao mangovitra. Manazy zavatra mety hitranga raha sanatria ka tsisy an'izany atoton'omby izany akory ihany. Fa nahoana hoy ianao ka? Iza mahalala, araka ny filazanao hoe tsisy azo antoka na ray akory azako. Rehefa tonga antsika mahita azy e. Efa nanome valiteny ianao nga Gabi. Tsy mbola ka. Saingy raha mitady ho be vinany izy dia efa hainy ny toiny. Araka ny tenin'ny Jo teo dia efa tsy lavitra tsony le trano. Izy raha teo no mitarika ny diantsika. Samy miomana fa efa hanomboka tsy ho ela ny lalao. Ady moa izany raha ny marina. Aza be fanahiana fa efa azontsika mifandreseny. Moramora sao reny zareo izany. Tsy maintsy tafintsika e. Tsy maintsy tsika no mitondra ny zavatra mody fa manana finoana. Mazava ho azy. Sika hony, mahanonofy. Dia hitantsika eo izany. Tsy mbola mahalala ny hafetseny izany atao hoe nateza marina ianao. Dia mihevitra ngamikala ratsy ity fa tsy fantatro ny fikanofa ao anatin'ny olo keliny io. Esy, ko raha tsy voandroany ny arahako ny asa taminao ka. Eto tsika mahita azy. Tongotsika zareo tia an'loantsika ity le trano. Aleo aloha tondomy mavetrany. Nento velo. Voay fa tonga izay e. Toa tsy misy mamoa. Sa efa resy tory raha nentoa. Kanefa efa nafaraka izy mba tsy hatory fa hiandro ny fahatongavantsika. Nentoa, voay ny trano fa jo ihany e. Nentoa. Io ary le efa nahiko. Pitsoa ny varavarana fa taraiko be. Aleo ho dakako avy an-trano fa ela loatra. Midira amin'izay ry Joa. Samy manaraka avy ao arinako nareo. Andrekako fa misy azafady hoe Andriamanitra. Fa ahoana izao? Inona ary no nitranga tato? Dia iza ny tsy vanina nanafika sy namono ny nentovelo tato? Tena tsy mazava amiko mihitsy Zao le efa nampanahy. Nentoa, fa naninona ianao e? Tena tsy mahatsiaro tena tsony ty. Jereo fa mandeha rahabe ny lohany. Mivelesina tamin'ny baratrano mihitsy angamba. Apio hibata azy eny ambony fandriana. Malaky nareo fa zelozanareo mijerijery fotsiny. Ao ary fa apiko ianao hibata azy. Ao. Nentoa, mifoaza nentoa. Tsy misy raraiko izay nentoa alina fa aiza le atodin'omby. Aiza atao amin'ity trano ity nanitry alina azy. Andrasy tokoa e. Loza. Fa misy inona indray e? Loza fa tsy nisy nininona tsony atao anatin'ilay bakolina metrahako azy. Maninona tsara hoe le ty? Ronono sisa ny tavela. Fa loza ino ty lazain'la? Very ny ampolo tapitrisako. Mety hoe nisy naharaka ve zany nitondrany Jo azy taty andrefatseny e? Tsy haiko e. Inona moa zany fa tsy dia samy nitatatra ho an'irain'le zafintsika e. Mahereza daholo fa iny any lasa e. Lasa koa fa eo nareo.
Mety ho ambulance ary daly fa mila hoentina any amin'ny hôpitaly faran'izay ainga ny ty ramatoa ty a. dia tena hoe tsy andronareo mihitsy moa izany izay naharaina ny andro. Rivo izany moa dia tsy andro mihitsy izay imposahana io masoandro io. Vity reto netako fa velominareo. Miandry ny fonenako any Tomasina. Velomy e, aza tonoana fa tsy mbola tapitra ny raharantsika sy Aldo a. Lasa e. Lasa izy ary aizy josika by. Hoaiza moa raha tsy mbola mifandrizariza eny amin'ny hôpitaly eny e. Miandry ny fahatsiarova-tena ny eny Tovelo. Ka nataontsika aza hoe atsiaro teniny eny Tovelo ka hitantara izay zavatra nitranga. Mitombona ve ny mbola ahitana ny olon ratsy nanafika azy? Mitombona koa ve hoe mbola ho hitantsika ny atodin'omby? Andraso aloha fa tia miantso aty Jo. Allo? Zany ve? Oke, ho avy any izay avy eo. Ahoana hony? Maty io maraina io ny eny Tovelo. Maty hoe? Ezaka ny andala eny amin'ny hôpitaly ihany tsika mialohan'ny akarina any Brickaville. Mampalahelo jora izany. Tsy maintsy mampahery azy ihany tsika. Dia tena handeha tokoa izany ianao patron? Ka inona tsony moa ny antony tokony mbola hijanona aketo e? Ny entoa laza natenaina ilaza sy anory ny olon-dratsy azy efa maty. Dia tsy mba hametraka kely kory ve ianao kanefa mba soa ihany no mifanaovana? Ametraka inona? Ny vola be efa laniko tamin'ny aferiny azy efa nampanenonako. Dia hanary azy zany ianao patron. Tady io fa very asa tanteraka noho ny aminao. Tsy vitan'izany fa tsy maintsy hitady any polisy noho ny fangalarako an'iny atodin'ombony zafisoa iny. Ny fikarakarana ny fatan'ny eny to mangony fotsiny. Inona ny dirako amin'izany e? Afera laza any fa tsy aho. Ary eo lasa ny trano lafa iny any lasa hiazon'ny fonenako amin'ny Tomasina. Aza mba atao an'izany moa patron a. Rasta ve ny araka ihany dia sola vao hifanary. Patron? Patron? Aza mba atao an'io moa e. Miverena e. Lasa ihany patron. Avelo koa any e. Tafaverina somatsara eto Brickaville ihany tsika ty. Andro eny nakatroka sahady izay ny alana teto. Maka aina fa mbola be ny raha miandry a. Tena hoe vizaka tokoa moa izanyko. Izao le hoe ganagana mitety asa ny tratra mangana ny hanina tsy azo. Ny asa nefa tsy mbola tapitra. Tadiova efa nampanantena ny marina zandry ny Aldo tsika fa tsy maintsy hikaroka sy ahita ny marina momba ny zokiny a. Fantatry tsara izany e. Kanefa rikabisy ny firongana ane ka efa nody any Tomasina e. Mino aho fa tsy mbola lasa any reny. Tsy maintsy mbola eto ny ray na roa amin'ireny. Mety ho izy telo mihitsy aza. Satria nahoana? Satria samy mahafantatra ny tsirairay fa ny ray amintsika enina ihany no anafina n'iny atodin'omby iny e. Ary nale nahazo azy aza mba mahafantatra koa fa ho vakiana fotsiny tedi-dratsiny raha avy hatrany dia andositra. Ka aleo ny mody mihaino eto aloha mandra-pahitan'izay toerana isitrihana. Eny e, na za koa aza nge mba nieritreritra n'izany ihany e. Izay no nahatonga ny laza taminao fa tsy mbola tapitra ny asa. Fa inona nefa mahatonga anao hosiro amin'izany? Ay tokoa mbola tsy nolazaiko anao. Ninona? Ny famonoana ny eny Tovelo. Efa fantatro izany. Nisy nanafika sy ny daroka tao an-tranony izy dia nentina nankeny amin'ny hôpitaly ary teny ny tapitra ny ainy. Izay indrindra. Mbola velona somatsara tokoa izy no nentsika tany amin'ny hôpitaly saingy noho ny ara-tsitsain'le tsy vanona dia nitaperin'ny tanteraka ny ainy mba tsy hahafantarantsika ny marina. Ahoana tsara hoe risaina? Fa ahoana izany no nahafantaranao an'izany ka? Vakiana fotsiny izany ry Darlia. Na ny mpitsapa aza dia nilobava mihitsy fa tsy tokony nahafaty azy velively ny ratra tamin'ny vatany saingy tsy nisy ninina azo natao moa satria tsy nisy porofina namarina fa tao amin'ny hôpitaly ny nanalana ny ainy. Mazava ho azy fa ny ray tamin'izy efatra ihany ny tao ambadika izany. Tsy izy izany fa izay nahazo ny atodin'omby. Andriamanitra!
eny efa nandalo tao antsika avokoa aloha izany rehetra izany ary jo mety hoe mbola ny andrefa an-tsaina ve zao iny asa joainy ve ny anafina ny tenany tsy ho hitan'ny polisy raha efa fantatry zavotsoa fa tsy ao ntsony ny atodin'omby afaka miverina ny andrefa-tsena nge ianao raha manina azy aza masosotra marary zany oe misy mandondony zany fa mandehana mba jereo kely aloha gaby ampandrosoa izy de avelo zay resaka vetivety oke ary sady za koa tsy maintsy maka amin'ny marina any amin'ny mama lasa fa masotonareo efa napoziko mihitsy fa tsy maintsy mbola ho avy eto ianao fantatro koa fa tsy maintsy izany no lazainao voalohany raha vao mahita tsotra ihany ny teniko tsy natao anao iny zavatra iny asa raha fantatrao fa ny zavatra toreny raha idivana dia tsy vokatsoa mihitsy no azy avamy mifamfanohatra amin'izany tsy azoko fandrahonana ve zany ataonao zany sa fantatro fa any aminao le izy de raha ty amiko de maninona eny tsy manisy olana ny amin'izany sainga ny antony atongavakeo dia ny ampahafantatra anao fa tsy mahasoa anao ny fiompiana n'iny biby iny ka metezana vao ny fifanarahana de raha tsy anaika dia ahoana ka tadio fa ianao ny voalohany nivadika tamiko ka asa gaga raha ny nataonao ihany no averiko aminao fantatro izany saingy araka ny teniko teo dia tonga eto ana vao fifanarahana raha zay impolo tapisisa aloha ny tianao ampatsihivina ialako tsiny fa tsy hosahako mihitsy ny anome anao ny atodin'omby raha ny fahazoko an'izany teninao zany ange dia tena any aminao tokoa le izy ohatray tsy azoko fa tsy ianao ihany ve ny voalohany ny lazan'izany teo eny ary afaka mifanaraka tsara tsika mazava ho azy hifanaraka tokoa tsika raha hosahanao ny apakatra ny tarify fa ho avy roa eny ary tsy misy adyvarotra avy roa eny hoe zay ny condition avy aty amiko zany hoe roapolo amin'izany tapitra isariary zany inona ny mampitsangam-bolanao amin'izany ampafiry ny arembe ho azonao rehefa avy eo zay roapolo amin'izado tapitra isa ka ahoana laha zao zay fanapahakevitra ao manaiky matotsy miteny tsy maintsy manaiky koa ianao satria tsy mory zany ody amin'ny tanapolo zany ka zay zany tapitra marché conclu tsara be ka seho iary ny entana melohan'ny lidirana amin'ny fifanakalozany hitako tena maika mihitsy ange ianao zany patron ka zay mihitsy eny aza manahy ianao fa niody anio ihany dia hanomboka hikaroka azy telo andro raha ela indrindra no angatahako aminao dia ho tonga eo ampelantananao ny atodin'omboka hoatray tsy azoko aza mba amin'nyfanahany ihany mihitsy sika fa samy olon-dehibe rano marina tsy aty amiko ny atodinombonao saingy vonina ny karoka azy naiza nanafenana azy efa nanaiky nanavao ny fifanarahana araky ny fangatahanao matsy orangaty so hiverinao fa eny afaka manantona ny ray amin'izy telo ianao satria ny ray amin'ireo ny naka azy kanefa kely mifinoko raha reny ny mbola antenainao amerina ny entana eny fa na dia ampitomboanao avy telo eny azy voly io ka ahoana ny hevitrao tsy manatsafidy raha teo ianao fa tsy maintsy miaraka amiko raha tianao azo ny entana dia zay zany efa makamaka milamina mihitsy angerina ty zany mitsotsotra milalao pisina vao maraina ny ranomboankazo moa amin'izany ena tanana ihany tsy nody tany atao masina indray anga tsy maintsy mandalo eto vao tonga any miezaka makafy fotoana farany andalovana reto Afrikaville amin'ny alohan'ny odiana inona ny mamaika aza maika ny andositra fa tsy mbola tapitra angeny raha indrindra ny atsika sy tompoko lahy aldo zany foana ny ianao averiny impiry aminao ary vao ino ianao fa tsy misy idirako izany tsy misy idirako efa tafiditra amin'nkizo ianao zao ka ny voanao amin'izany ny mety ho sarotra asara tsapanao fa efa manomboka makaleo any fa merimberenana aminao isan'andro hoe tsy tonga tany amin'ny hotely nisay aldo tamin'iny alina iny laingy zany ara-potoana tokoa ny nahatongavany teo amin'ny toerana ny fanomezantsika ary ianao mihitsy no nitondra azy niditra tao amin'ny efitra nisy ianao minitra maromaro tao arin'izay dia hita fa nivoaka avy ao aminao izy ary nanalavitra ny faritry ny hotely noho ny avy eo marina izany sa diso tsy mahateny ianao eny
Nyresaka kely tamin'ny fotsiny a dia namela azy andeha. Nyresaka kely. Nyresaka inona? Nanontany azy fotsiny ara tena nafantatra ny zavososy ilay atodin'omby tokoa nareo. Dia nanahoana ny valiteniny? Mihiba. Hay! Dia nyvonoinao izy avy eo satria efa nafantatra ny tsy ambaratelonareo. Tsy a, ny ray tandrokaby sy rivo ny namono azy. Mety gabi ngamba satria izy ny tena sarotiny be tamin'iny resaka iny. Izy raha teo ny patron. Tamin'ny fomba hoana moa no nafantarany kabiny resaka ny fanaovanareo? Olona tsy mitsahatra ny manara-masana izay ataonay sy rivo ange iny e. Ajanoko hatreo iny resaka iny. Fa hono hoe, inona no azonao lazaina momba n'ilay atodin'omby? I gabiana nafinazy. Ka inona ny antony mbola hijanonany eto Brickaville raha zany e? Satria tsy misy afa-tsy izay ny azy natao mba tsy ho vakiana fotsiny fika malotiny. Tsy mbola mahalala ny afetsehany marina ianao. Dia raha ohatra ka tsy any aminy ilay izy dia mety ho aiza e? Dia asa? Tsy miasa saina amin'izany intsony koa fa no manana ny diakody any Tomasina izao manahirana. Na zany aza tiako no milaza aminao fa na aiza na iza na iza ny nanafina azy dia ho fahatiatoka sy fandanimpotoana ihany zany satria tsy maintsy ho aty amiko ihany ny afaran'izany zavatra izany. Mivavaka ao anao e. Arono mbola eto koa ve rivo sa efa lasa? Mazava ho azy fa mbola eto izy. Ny hotely nisy azy taloha ihany mbola hitoerana izao. Indray anay kody maina eo. Raha zany mila mandefa ny hijery azy ihany a. Foana tanteraka ny efitrano toeran-drivo. Efa fantatro. Lasa niverina any ambositra izy. Efa elaela izy ny tonga tany satria fiaramanidina no nandehanany. Fa ahoana ny nafantarana ho an'izany? Fantany vao fantatro fa mbola teto Brickaville izy efatra dia nametraka olona naramaso azy ireo eny fa na dia jo any ambositra aza. Nanao an'izany ve ianao? Inona ny mahagaga anao amin'izany? 600 millions de francs angeny resaka eto fa aoka tsy ho adininao e. Fa ny tsy azoko anie dia hoe inona ny antony niverenan-drivo any ambositra e? Ho any amin'ny jo fa inona indray? Anao inona any? Sa dia sanatria tokoa ve jo ihany no nanafina an'ilay atodin'omby ary ny fahafantaran-drivo an'izany no nahatonga azy miverina any? Azo eritreretina. Mitombona koa nefa hoe mety ho tetika iraisana ihany ny azo rola Saina. Tena azoko antoka mihitsy fa ny ray amin'izy ireny mihitsy ny nanafana an'ilay atodin'omby. Asa aloha. Miezaka ny lokalize azy ihany dia ny mbola tsy nipotehana ny pisiny. Ka araka ny hitako eto amin'ny solosaina dia efa niala tany ambositra rivo ary efa andalina ho any Antananarivo. Antananarivo? Anao inona any? Sa mihevitra ny andositra dia tsy ho hitantsika intsony satria efa nomeny jo azy tokoa ilay zavatra? Asa, ny any azo antoka dia ny ray amin'izy rola ihany no mitana ny fanalahidy. Ijo koa moa tsy azoko fantarina intsony ny toerana misy azy satria tsy misy ninninona fahako mifandray aminy intsony. Na ny pisiny aza angamba mety efa nariny. Raha zany anie mety efa niala tany ambositra koa jo e. Mazava ho azy. Izay toerana nalehany tsy mbola fantatra. Le olona nasaiko nanara-maso azy koa tsy mbola napita vaovao mihitsy hatramin'izao. Araka ny info azoko dia efa niala tao ambositra tokoa jo ary lasa nizotra ny anatsimo. Ny anatsimo? Atsimo aiza? Asa, tsy fantatra. Azoko antoka fa tena nisy zavatra mifanarahany jo sy rivo mihitsy tany ary tetika efa voahomana meloa daholo izao rehetrarehetra izao. Hitanao amin'izao moako, ny ray ny lefa nakany an-tanahy, ny ray indray mody ny rifatra ny anatsimo. Amin'izay mantsy dia ho sarotra amintsika ny hamantarana hoe iza amin'izy rola ny tena mitondra an'ilay atodin'omby. Raha ny fandinihako ny ora sy ny fotoana nefa efa tsy tao andrifatsena intsony jo tamin'ny fotoana nahatongavany rivo. Ka izay no mahatonga ny laza taminao hoe tetika efa voahomana daholo mihitsy neny ireny. Tsy afaka ny andro fotsiny eto tsika fa mila mihetsika e. Ianao manaraka ny dian'ny rivo any an-tanahy. Za kosa hiezaka mandatra izay toerana nanalehany jo.
Zao dia zao ihany tsika dia anainge. Tsy maintsy tratrako iny ary tsy maintsy azoko ny atodin'omby raha sanatria ny menjo azo marina. Mandeha ihany e, ho any amin'ny Darlia sao mba efa nahazo vaovao mahakasika an Jo izy. Darlia fa lasaiza koa ary iny, sady tratrako tany an-tranony tsy hitako ato am-piasana. Otry ary nakaiza le kitapo kely ny Darlia niantona tetsy amin'ny tsirindrina itsy. Andraso e, na ny pasiporo, ny karatra, ny taratasy rehetra momba azy tsy hitako ato intsony. Fa ahoana ary? Na ny amin'ny mbola nampirimiko tato aza tsy nisy tavela fa nirofony any daholy. Tsy mahazavazava. Oay, nisy avatra ny soratany etsy amin'ny solosaina fa Andraso vakiana. Efa lasa Mazava ny lalao. Tsy aizy Jo fa ny osy. Azo antoka zato isan-jato fa nientiny ihany le atodin'omby ary mazava ho azy fa lasa nanaraka azy ihany Darlia. Mafy tenisany ka manaika. Na dia nametraka olona anara-masany lahy saina, inoko fa tsy mbola fantany hoe aty osy tsika. Za koa sery mba mino an'izany fa tena aingana be ny nahatongavandry taty osy Ka maika hita ny lako. Ny tena marina koa nge nandeha avion ditaizany nahita vola natao sarandalana. Zay tahirin'ny saina nampirimin'ny taona ny rofiko za koa nga nakasarotra. Zany eo ihany fa mba hony tokoa lesy mba tena tia marina ve aloha hoe lahy ty dia mbola manontany an'izany ihany vendry. Ka iza amin'ny mahalalako sao dia ataony lafanalanandro aty osy fotsiny no elahy ihany angeny nahatonga mivadika tamin'ny sainy sanatria dia sanatria. Le alina voalohan'ny rahantsika tany ambositra dia efa nahatsapako fa tena tia andria. Ianao mihitsy ny tena mendrika ny hovadiko sady ho ataoko fakataranaka. Ho ataonao fakataranaka fotsiny zany? Mba tsy tiako izany filazanao izany Ho mama mbola ho avy zay ny dikan'izany fa za malaky tezitra ohatriny io. Arono Ahoana aleo hovaina ny resaka aloha. Nahoana no mivonoany lany ny tovelo? Zany ve dia mbola anontaniana ihany? Sa tianao ho lazainy ankapi avokoa ny marina raha vilona teo raha matoa iny? Dia tena hoe ny vonoana mihitsy ve? Azo natao tsara neny mifampiresaka Za indray tsy mba matoky an'izan'izy izany amin'ity fiainany ity aizany tsy baradaka iny rehefa tratra ny presio ankapi sy saina. Fa tsy azoko mihitsy ange hoe inona ny antony nanaovany lahany reny rehetrarehetra reny na ninona raha tonga dia nentina taty osy fotsiny ny atodin'omby dia tsy saina nalatsaka. Raha ny marina niezaka nanao izay azoko natao ihany mba handaminana ny afera saingy hitako hoe tsy lamina mihitsy ryle maty dia naleoko na fenina ny atodin'omby. Samy fetsy ihany tsinona, samy te hanan-karena koa. Arivo, inona no nahatonga azy miverina nakany ambositra? Ka fantany hoe aty amiko le atodin'omby, izay koa no nahatonga nandositra taty osy. Dia ahoana nefa no nahatonga azy nirifatra nakany Antananarivo aveo Ka talohan'ny lako tany ambositra dia nametraka afatra tamin'ny tompon'andraikitry ny hotely ny toerako Afatra? Hoe ahoana? Hoe raha sendra misy olona mitady ahy eo dia atao hoe lasa ny Antananarivo izy. Dia lasa tonatona ny Antananarivo koa le vetrana. Gabia nefa ne lasa nanenjika azy ihany Avelao fa mitady anelingelina amin'ny fahasambarantsika roa Dia nataonao aiza zany le izy? Le inona? Le atodin'omby fa inona indray Ay ve, nataoko tsara pirina. Te ahita azy nga amin'ny malalako? Tsy mbola nahita an'izany mihitsy ny hatramin'izay ny ainako Andraso alaiko, vetivety
Mity le izy. Tsy maintsy atao anaty bakoly ohatr'izao fa mahafaty azy aingana mantsy ny vilia vy. Aiza hoe? Wow! Ve ohatr'izao zany atodin'omby zany e! Azoko raisina? Raisy moa fa tsy maninona e. Eo ary hoe mahalemilemy mafonjafonja ary tena remitepitepy marina le izy rehefa atoaka eo potitsofina. Tandremo tsara fa io nitondra rembe eo antsika roa ao ariana kely. Vetivety dia ho lasa panefeefo taka amin'ny patro zavosoa. Fa zao tsy maintsy ataontsika betsaka ny ronono sy ny tantely omena azy. Amin'izay izy mba ravoravo dia ataony mitombo vetivety ny vola sy ny arena. Ary omeo aty ampiriny amin'izay sao hisy olona hiditra tampoka eo. Ty ary azo lantoka zany fa mbola tsy maharaka nininy ny zavosoa Asa, izay ataony ihany tsy rarahako fa efa ty amiko ny arena. Tsy miverina tsony iny. Na izany tsy afaka nijanony elona ty amin'ity hotely ity tsika sao tonga tampoka eo ry kabisy ny forongana. tsy maintsy ho tonga eto mihitsy saina raha pitso nefa ho aizy sika sa manakavana monina eto iosy ianao? Ie, misy kosa ko mipetraka any ambody ala, toerana ray any atsimotsimo any. Tsy dia lavitra loatra fa lalana andray mamasabary dia tonga any. Raha pitso vao maraina zany tsika mifindrany. Ho hita eo ihany zany raha pitso fa andao aloha atory amin'izay e. Efa amin'ny sivora sasany alina sahady zao. Sady vizaky ny dia koa tafandrimandry. Dia tsy mba mahazo biso kely akory ve? Elako eo ary moa fa tsy maninona e. Amin'ny enora maraina sahady zao. Aleo miarina dia manomana ny dimakany ambody ala. Ary nakaiza sahady Darly? Mety lasa nijery sakafo maraina ho anay roa ngamba. Fa kiala ratsy moa zany dia mino tokoa fa tena hanambady azy dia mahazo manofy ataondra ianao raha kiala kely tsisy hanambady mpamadika izany. Saina aza efa niara-niasa tamin'ny ataona maro ny vadihany. Maika faty iza. Akako fafiny aloha dia roahako any rehefa afa-po Zany hoe ihany fa mba nakaiza tokoa azy kiala. Andrasy hoe. Oay le aza. Fa nakaiza le atodin'omby nataoko tato? Loza fa tena lasa ny kiala tsy vaniny ny atodin'ombiko. Loza. Aleo enjehana ihany sao mbola tsy lasa lavitra. Tena valaka le aza. Tsy hitako tsony kiala Darly. Lasany ihany ny atodin'omby. Lasany ny arembe matimatesana. Very elary Rajo. Rajo, hita ihany alahy ny farany Ohatray, patron. Angara nandolotra ty iosy dia mana tena tsy ho hitanay. Inona ny ataonareo aty? Nga ianao patron tsy hoe lasa nanaraka andrivo any tanandray Rivo no azo lavy an-drano fa tsy za niara-ny asa izay sy naty. Samy nanara-maso any saina sy ny mpiara-miasa aminy izay ka fantatray avy amin'izany fa nakaty iosy Darly. Tena rahanay satria fantatray fa ho aty aminao ny atondihany. Andala-pitetezana an'ireo hotely goavana eto atampon-tanàna ny iosy izay izao no mifanena tamin'lahy. Ka ely zany va iza le atodin'omby? Izay ifanarahanareo amin'izany aloha tsy hidirako Ny fantatro dia nempolo tapitrisa tsy banga. Tara loatra nareo efa tsy aty ambitsony le izy. Fa tsy antsony ahoany? Tsisy anay korebirebeny latsony eto fa rehefa tsy tsotra moramora alahy dia voatery izay ampiasa hery Ka efa izay ny valiko anareo izay fa tsy misy an'izany tsony aty amiko. Efa lasa ny Darly netana. Netiny nitsoaka. Ahoana tsara? Hitanareo mbola tsembotsemboka be io. Avo nitady azy eraky ny tanàna fa tsy hita izy. Rivo ty ny andro fa tsy hita mihitsy kiala Darly. Na ny teny amin'ny aéroport, ny stationnement rehetra, tsy nisy namelanty rasy.
Araka ny fanazavan'le mpiambina ny hotely nisy anay dia hoe tanoany any amin'ny 10,000 tany no voana vavahady. Izany hoe nandrasan'ho restory fotsiny dia nentin'ny lefa ny atodi-nomboko. Andraso aloha fa tia miantso ity saina. Allo? Miverena ty anivrano fa efa aty amiko ny entana. Ahoana? Raha zay Darly fantatro tsara ohatran'ny posiko iny ka tsy nisy dikany tamiko ny namandrika azy. Jony manaiky vendran'ny sipa kely ohatran'ireny fa tsy zavelively a. Zay fa miandra nareo a. Ok, zao dia zao ihany dia anainga. Inona hono lazainy ianao teo? Mitadava fiara afaka hitondra antsika ny Brickaville zao dia zao aingany ianao. Fa ahoana? Tantero malaky izay saika ataonao fa aza be fanontaniana e maika tsika. Ok are. Dia za zany tsy mandeha. Tafavory fandroa indray tsika. Efa io josy rivo ary efa eo koa natesika be. Hatreto dia tsy misy ninina mazava amiko mihitsy vavanina tanteraka. Fa nahoana ny etoko rivo? Isaina ny antso ao fa hoe aty aminy le zavatra. Na za koa aza mba manontany hoe fa ahoana izao? Tsy misy ninina azoko mihitsy. Avoay le atodi-nombo fa ela be zany. Efa maika andray vola be avy amin'ny patroka be ny tanako. Fa vola be inona ihany no andrasanareo aty amiko e. Saina ny nahazo ny entana ary izy nanolotra an'izany aty amiko fa tsy ianao. Tsy rivo ary tsy tsoy ihany koa. Maninona? Odianao tsarona sady nga fa za angeno. Mangina aloha. Zany atodi-nombo zany ena tanatsaka ka aza tena ina tsony. Tsy azoko. Efa any an-tanan'ny Darly zany ka afizo fa nazako aza mba ny fitany. Ny fadiany moa zany. Ahoana tsara? Tsy manaiky an'izany kosa. Milamina aloha. Mitony daholo dia samy miverina eny amin'ny sezan'ny toerany fa inona ary ty? Jeke kosa zao a. Matoko ialahany io. Mipetra tsara fa tsy ampivan'ny ninina tsony angeny ary motanao e. Mipetra. Za kosa aloha tsy manaiky fa hitory e. Tsy maintsy hitory a. Hitory an'iza? Kiala Darly fa iza indray. Tsy maintsy toroiky iny fa nangalatra ny arenako. Aza mampimekora joa. Tsy zany ve le hoe mamy miantso pôlisy? Mahazo menao fa tsy maintsy mitory ahy e. Mihevitra tokoa mantsy nareo fa nangalariko iny biby iny. Tsy anefa. Diso be nareo fa mihitsy iny ary zany no mividy an'iny tany amin'ny zavosoa patroako. Fito tapitrisa be zao no nomeko azy mba ho takalon'ny atodi-nomby. Zany ny marina e. Tsy maintsy hitory fa tsy anaiko moramora an'izao fotsiny. Vao maika mahatsara zavatra amin'ny filazanao an'izany. Ajanoko tanteraka ny resaka atodi-nomby fa hitodika manokana amina ty a. Iresaka kely momba ny Aldo indray tsika. Ho faranantsika an'io iny resaka iny. I Aldo iza? Mangina ianao fa tsy mbola ianao zao ny resahako e. Ho avy eo ihany ny atsika fa aza maika. Inona ny tianao lazaina? Tena tsara angamba. Ok, ianao ihany nitsotraniko ny zavatra rehetra mba tsy halava ny resaka. Tsy namono azy ary azainy tianao lazaina. Kapory ary e. Ary ianao, aiza ny porofan-tsahianao milaza fa zany namono azy? Tany am-boalohany nilaza ianao fa tsy tonga tany amin'ny hotely nisy anao i Aldo. Ny tena marina nefa. Eny e. Efa nilaza taminao angia hoe nresaka kely taminy fotsiny dia namela azy andeha e. Tsy laviko zany. Nandritra ny 15 minitra teo eo no namotim-potoranao azy raha tena mahafantatra ny zavosoa ilay atodi-nomby tokoa zay. Mazava ho azy fa tsy nahazo valiteny mahafa-po taminy ianao ka namela azy andeha. Segondra maromaro tao aorianan'izay nefa dia tonga tao aminao rivo. Nifampiresaka nandritra ny minitra vitsivitsy nareo. Noho ny avy eo hita ny vokany efitrano ianao ary tazana nanaraka moramora ny diany Aldo. Tsy azonao laviny zany satria vavolombelona manamarina an'izany ny mpiasa ny hotely tamin'iny ariva iny. Dia maninona? Inona amin'izany ny dika fa zany namono mpiara-miasa aminao? Aza maika namaly fa mbola tsy tapitra ny fitantarako e. Na diady lalina dia lalina tokoa ary avy amin'izany no nahafantarako fa antso fampiasa tao amin'ny hotely no hita ny tsatoka teo amin'ny tendany Aldo. Zany hoe tsy nakasarotra ianao fa niantso ny sakafoananao tao amin'ny efitranonao ihany no nentinao namonoana azy. Sahako milaza an'izany satria ny kamera kase tao amin'ny efitranonao ihany no nahitana ny nandraisanao an'izany antso izany talohan'ny voanao ny varavarana. Ka ahoana? Tsy mahateny ianao a? Eny e, marina izany.
saingy tsy zarery ny tomponandika tamin'ny famonoana azy fa baiko avy amin'ny rivony rahako. Maninona? Inona ny dirako amin'izany? Tonga tany amiko araka ny voalazanao teo izy ary vatany voafatany fa efa nitantarako tamin'ny Aldo momba ilay atodin'omby dia nitereny endrika sy hamonana ny Aldo a. Mirediredy. Ianao aloha izao ny tratra dia mahaiza manaiky fa aza za tsy manatsiny no sora-potaka. Efa mazava izany tenina tia izany ary sarotra ho anao no mandany fahamarinana e. Inona ny tianao tenenina? Marenina ianao fa tsy ianao intsony izao ny resahako fa jo. Fa za maninona anao? Zany nataonao inona fa ny eny tovelo no ny vononao? Inona tsara? Aza mirediredy. Mitenena rehefa ho lasa dala fa zany olona tsy manatsiny ny endrikendrehana ho namon'olona. Tsy te hanalava resaka tsony aho fa ho alefako ty rakopetika samy manongilana ny sofiny. Nahoana no mivonony lany ny tovelo? Zany ve dia mbola anontaniana ihany? Sa tianao olazainy ankapia avokoa ny marina raha velona teo raha matoa iny? Mirakla. Fa tamin'ny fomba hoana ny nazahoanao amin'ny feoko dia iza marina ianao ty? Commissaire Romil, midira amin'izay. Komisera hoe? Reo izy telo e. Na tesirivo ary jo. Ny sofinareo mihitsy no nahareny zavatra nambaran'izy ireo teo ka anjaranareo ny sisa. Tsika sianao rery sisa nitaraika ato ka tsy misy antony tokony hijanona kely tsony fa velomy ianao. Ny fotoanako fotsiny ny lany teto. Andraso aloha. Tsy mbola mahazo mandeha ianao. Inona ihany ianao e? Efa niezaka nanindro ny foko tsy hanapatra aminao ny atezera ka sokafy ny varavarana andanako. Efa ny fitahanao ah. Tsy vita an'izany fa ay resaka tsy misy idirako mihitsy ny nandanianao ny fotoanako teto. Ka tsy mbola mahazo mialeto aho ianao e. Hodinao tsy tadida nga ny fifanarahana. Efa ny fanaraka tsika ka tsy manaiky raha tsy omena ho any 20 tapitrisa 60 millions fois 2. Zay ny fanekena fa aza dinoana. Fa ny aromitra mihitsy ve ny tadavinao ty e? Ary alako tsiny fa tsy maintsy mibasy aty ambalahako no avokako anery anao amohan'ny varavarana io ah. Darlia, midira. Darlia hoe? Efa ty tamin'ity kiala. Fa ahoana zao? Aseho azy aky le bakolo misy an'ilay atodin'omby a. Tsy ho mazava amiko mihitsy ah. Inona ny tena mariny? Oay, le atodin'omby. Tena le atodin'omby tokoa ty. Eo e. Tena mbola velona somatsara tokoa. Ela ny ela. Hitako ihany. To mangovitra sahady ny tananao mandray azy. Saripady loatra ny biby iny fatandremy tsara. Tsy atoronao amin'izany ah. Ela ny ela fa azoko ihany ny atodin'ombiko. Tena tsy mampino. Ka ahoana e? Mino kosa fa samy anaja sy anatanteraka ny tenin'ny fanekentsika. Mazava ho azy. Zao dia zao ihany dia tsy maintsy atao ny fifanakalozana fa maika hody an'ny Tomasina miaraka amin'ny atodin'omby ah. Tsy olana fa eto ihany dia afaka manao ny transfert tsika. Zavatra efa nomaniko raha teo zany. So ihany koa fa netiko nanaraka aty ny solosainako. Apetrao eto. Vetivety ary ah. Na zany aza diso taitatra setikafaliana loatra fa tsy miantoka raha tahiny ka mihoatra 0 ray ny isam-bola ho tonga ty amiko ah. Zay vity ty. Ok. Tafafindra somatsara eto amin'ny kantiko ny vola. Eninjato tapitrisa tsy banga. Ahoana tsara? Eninjato tapitrisa hoe? Eninjato tapitrisa farantsa na 600 millions de francs zany fa aza mora mitsamboatra e. Efa taitrako. Fa mbola misy zavatra tsy mazava. Tamin'ny fomba hoana tokoa moa zany no... Ay ve, efa fantatro. Nevitra mantsy nareo fa tena nivadika tamiko tokoa Darlia. Tsy nefa. Dietika efa nomanina meloa reny rehetra reny. Sa ahoana ki Darlia? Marina izany e. Hevitra efa voahomana hatrany ambositra ny anay reny fa niandry tompy fotsiny ah dia nitaterahako ny action. Gaga ihany no matsy aho hoe ahoana tokoa moa zany na azony saina ny feo an-tsoa. Haika Darlia ihany no tao ambadika. Tena manaiky anareo ah. Manaiky anao ary saina. Tena pasiparito araka ny fiantsanao marina ianao. Mahavany olana rehetra. Amin'ny fomba ahoana moa na madiako any saina e. Saina izay tsy iza fa anadahako ray tapo amiko. Anadahanao hoe?
voalazanao. Tena tsy napoziko a. Noeveriko hoe mpifankatia nareo. Ilozako nareo fa tsy maintsy anisy olona ny lalako mody a. Soavadia dia mahazo arena be. Amisaotra. Kanefa mialohan'ny voanao dia tiako ny mampahatsiahy fa tapitra manomboka eto ny resaka todinombo sy ny tantarany. Raha ny momba ny zavosoa anjarako ny mandamina an'izany. Fa raha fiarahafa indray moa ny ilanao ny fanampianay mivomy danadana ho anao hatrany ny varavarany e. Zay fa veloma. Dia raha sanatria moa higadra amin'izao zavatra ataontsika izao tsika dia ahoana? Raha ny marina mantsy a dia efa nanany jony nomena ny Gaby, satria araka amin'ny voalazany teo dia hoe izy no mividividy tapitrisany iny tany amin'ny zavosoa. Dia mino an'izany tantara valamaty izany tokoa ianao. Tsy nividiany izany iny fa nangalariny. Ka vao mainga loza raha izany e. Amin'izany mantsy a tsy jony indray ny manandrara amintsika fa zavosoa mihitsy. Efa voalamiko meloha avokoa izany rehetra izany fa aza matahotra e. Talohany nanomezako ny atodinombo ho an'ny Gaby dia efa niresaka tsara tamin'ny zavosoa ary efa nanaiko ny fanaraka tamiko izy. Zany ve? Raha ny fitantarany tomponomby avy any Andilamena hono no nivarotra atodinombo taminy 2 volana lasa izay. Ary tamin'ny vidiny mora dia mora tokoa raha oharina amin'ny vola nomen'ny Gaby antsika. 2 volana lasa? Raha zany anie dia tsisy idiran'ny atodinombo mihitsy ny nahatonga an'izareo mpanan-karena e. Mazava ho azy. Ary raha ny filazany aza ny varotra ny atodinomby amin'ny vidiny ambonimbony kokoa ny tanjony fa tsy niompy azy velively. Ohatrinona? 4 na 5 tapitrisa ariary izy satria eo anelan'elan'izay ihany ny asahin'ny olona mividy azy. Ny an'ny Gaby moa goavana loatra ny finoana tao anatiny ka tsy nampaninina azy na dia avo 20 eny amin'ny tokony ho izy aza no vidanany azy. Nomeko ny zavosoa moa ny 4 tapitrisa ny lazainy dia lamma ny zavatra rehetra e. Dia nanaiky an'izany ve izy? 600 millions be izao anie ny azonao tamin'ny Gaby kanefa dia tsy ampy ampafolon'izay akory no nomenao azy e. Za anga tsy fetsy. Tsy nilaza ny ininona momba ny vola io mihitsy ana ny kely aza. Arak'ilay fitenenina hoe ny marina rehetra tsy filaza e. Tena siora zany ianao fa tsy misy toy antsony ny resaka iny a. Hatreto dia mahazo mandry vony vato ianao fa raha sanatria izy zany dia anjarako ny mandamina azy e. Raha ny mahakasika an'ilay vola nomen'ny Gaby indray efa nalefako any amin'ny kontinao 500. Zany hoe tafiditra ao anatin'izay ny anjaranao sy ireo ekipa nanampy antsika vitsivitsy tamin'iny afera iny. 500 hoe? Tsy azoko a. Fantatro ny ao an-tsainao saingy tsy sanatria noho ny fitiavam-bola no nanaovako an'izany fa noho marina e. Raha ny marina mantsy izy ihany ny antony ny matomatesako ahazona n'iny vola iny. Natokako hikarakarana ny fiainany 570 isan-jato e. Ekeko hoe tsy ahasolo ny fisiany aldo mihitsy reny vola reny saingy tsy misy afa-tsy izay no azontsika atao. Zaza tsy nandraina ny ariary azako. Ny taty aposiko indray ny nanaraka. Azoko. Noho ny amin'ny marina dia akasitrahako ny fanapahan-kevitra ny raisinao. Fa zany eo ihany fa hono e. Jo. Aza manahy ianao fa tsy nanao ininona tamiko izy e. Ny efitrano ihany ny raisanay fa tsisy akoatr'izay. Mazava ho azy fa haiko ny arony tenako satria tsy voasambany nanaovako ny asa toy ireny. Tsara zany. Fa hono a? Te anontany hevitrao aho hoe momba n'inona? Momba ny atodinomby. Araka ny hevitrao. Finoana fotsiny ihany ve sa tena mitombina tokoa fa mahalasa mpanefoefo vetivety ny fitehirizana sy ny fiompiana azy ireny? Asa? Tsy mbola nanandrina niompy an'ireny ka sarotra amiko ny mamaly ny fanontanianao. Na zany na tsy zany nefa tsy hisy mihitsy ny manahilatsaka avy any an-danitra fa ny asa arahana ezaka ihany no azo antoka hitera-bokatsoa eo amin'ny fiainana. Zay mantso ako. Araka ny tenin'ny olona malaza iray izay manao hoe atsembohana amin'ny tete vao vola miraraka. Atodinomby nosoratan'ny Lotara Valomanana.